voninahitra ny eo an'Andriamanitra ireny ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Eny dia voninahitra tahaka rehetra. Amen. Dia mampitomboina amin'Andriamanitra rivana eny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny voalohany teny amina dia famiaravantsika rehetra satria zao mba miona arabaina ny olona tratran'ny taona 2020 ka matehaka mirefikevitra satria mbola nomeny fahasalamana tobona ary-pahavelomana mbola afaka miona eto dera sy mamevoninahitra ary miona indrindrandrindra amin'ny alalan'ny teny. Ny salamo fa 9:30, ny salamo fa 9:30 ny voalohany ka hatramin'ny 9:efatra no iobitsika n'Andriamanitra idiaratsika isan-kalazantsika azy hanomezana voninahitra azy. Salamo fa 9:30 dia aorianan'izay dia ny firana fa 9:30, firana fa 9:30 no firanantsika protestanta momba ifankaraina ny asoava izay ndraisina taminao Andriamanitra. Indrindra voalohany sy andiny fahatelo farany iny no ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mio an'Andriamanitra amin'ny rehetra mankalaza voninahitra ilaina omeo voninahitra fidirana azy lazao an'Andriamanitra hoe ireny matahotra ny asanao mitarika aza-herinao iza ny fahavalonao anao ny tany rehetra iakohaka manatreranao hankalazanao eny hankalaza ny anaranao izy. Amen. Voninahitra ny mahasandratra manao Andriamanitra. Andriamanitra tompona sy mpanjakana rehetra, mpanjaka ny mpanjaka rehetra, lay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, lay tompony tompo rehetra satria tompony rehetra sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Mideranao zay satria faly fa mbola nomenao fahasalamana, mbola nomenao tompona-pahavelomana, mbola nomenao fofinaina mahavelona, mbola nomenao rivotra iainana, ary mbola nomenao fofinaina mahavelona afaka miompy sy mankalaza mideranao eto amin'ity toerana masina ity. Raha mbola velonaina koa izay dia hideranao foana, hideranao amin'ny voninahitra ao,
hideranao ny asa mahagaga nataonao teo amin'ny fiainanay, ary sotranao a sakasitraka anao a no ny fitahina maro be sisihena izay natobako teo amin'ny fiainanay. Olana maro novahanao, aretina maro no sitranonao, na ny olona fahagagana lehibe misy aza ny fiainanay. Ary indrindra Tompo, sotranao tsy nahafotsy na saraka anay, fa mbola niara-niasa taminay, niara-dalana taminay, nandritra n'izay taona maro zay, ka tafita tamin'iny taona lasa iny a nomenao an'izao taona vaovao izao, izay nony sy antenainay fa hanehono ny herinao sy ny voninahitra ao eo amin'ny fiainanay tokoa. Fa Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Sotra indrindra Tompo, mametraka azy izao fotoana izao eo am-pelatananao, eo ambany fitarianao, ka izay rehetra ho tanterana eto Tompo dia mba hoety ny fahatsaranao ho feno ny fanatrehanao izao fotoana izao. Ary raha manatrika anay eto tokoa ianao dia isehoko ny voninahitra ao. Misaotra Tompo, ka izay rehetra tonga eto androany aza misy miala-maina Tompo, aza atao misy miala-maina, fa atao tena natsapa tena natray mihitsy izy izany hery ny teninao izany, ka aza impanahy hitombo finoana, hivenina fifaliana sy fahasoavana rivoaka amin'ity toerana ity, ka tsy tahaka ny midirany teto ny voany raha hivoaka eto izy, fa tena natsapa hoe nisy herin'Andriamanitra tonga tao aminy. Sotra Jesosy, sotra Tompo, tiranao ary ny masina rehetra any an-danitra any, mameno voninahitra anao nolovonjy sy ny masina rehetra miaraka amin'ny havanay malalanay mpanompo marobe zay efa nahavita ny fiazakazana, nandray sopasaky voninahitra ny fiainana, mira fiderananao tsy omby amin'alina, tsy misy fitsaharana, mitana kotrokotroka tahaka amin'ny koto-baratra, ary mireondreona tahaka amin'ny feon'ny tandranobe, izany ny feon-trabonjy any an-danitra. Fa ho tandindry any an-danitra koa izao toerana eto izao, ary izay rehetra izao Tompo dia anakambana ny feonay izay mba hanome voninahitra anao, ka na tsotsotra kely aza ny maharenay Tompo dia mba raisaka azy tao fa vokatry ny fona rehetra izany manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika ny voninahitra tany rehetra. Amen. Ny tenin'Andriamanitra dia mofinaina ary sakafo mahavelona tokoa. Ny tenin'Andriamanitra ry andra dia ranonaina sady fototsoa. Ny tenin'Andriamanitra no teny tsy mba maty fa maritra mandrakizay, ary marina mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Andre zany tenin'Andriamanitra zany tsika, andre zany afatra zany tsika, noho izany tenin'Andriamanitra izay horenesinao anio dia tena soraty mihitsy mivelona ao anatin'ny fonao, hitondra aina vaovao anao indray hitana ny finoanao tsy ho faty mandrakizay, ka hankatondidinao. Firana fanampiny fahenina no ataontsika tonga dia ny adiny faharoa avy hatrany, atao dia mifono rehetra manontolo zany hitsenantsika ny tenin'Andriamanitra.
fitenenanao aminay, ampahirezanao anay, iresanao aminay, dia mitenena araka ny fombanao koa fa ny teninao no tena faniriny tolotra izy fanazavana lalànay, ary tsy misy afa-tsy ny teninao rery any no ampivanay fiainana mandrakizay, ka dia mitenena dia ampahireza ny vahoakanao rehetra tonga eto amin'ny toerana ity amin'ny anarana gataka izany. Mpanomponao izay magataka izany ary ho mpanomponao mandrakizay. Sotra daholo. Tonga dia avy hatrany havana ny tenin'Andriamanitra araka ny hita ao amin'ny boky Isaia mpaminany toko 5:15. Isaia mpaminany toko 5:15. Vakitsika eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 1:20. Isaia toko 5:15 raisitsika amin'ny 10:20 ka hatramin'ny 1:20. Pejy 1:20 izay ny pejy izy azy raha tombokely voatsika ho an'izay rehefa masahirana kely mitady azy. Pejy 1:20. Isaia toko 5:20 ny 10:20 sy ny 1:20. Rehefa hita dia mba hiangaviko isika rehetra niaraka hamaky izany mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tonga mora sy mora-panala latsaka avy any an-danitra ka tsy miverina raha tsy efa nampitontany ka nampaniry sy nampavokatra azy. Dia ho tahaka izany teny izay aloha ny vavako Jehovahandriamanitra. Tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa nahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampiandavako azy. Izay. Eny avy araka ny efa fantatsika moa ity taona 2024 ity araka ny afotomba dia taona ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Taona n'inona moa iny? Taona ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Noho izany dia hibanjona manokana amin'izany roa hevitra izany tsika ary tena mba hiaina mihitsy sy hiverina ka hampiatra izany tenin'Andriamanitra izany. Ny antony dia satria rehefa afatra dia afatra ary amin'ny tompony ny teny dia anjarantsika mandray izany afatra izany no manatanteraka satria ny fiangonana dia fofombadin'i Kristy. Tsy maintsy manaiky izay lazain'i Kristy ny fiangonana. Ka raha izay ny afatra ny tompony ny amin'ity taona ity hoe ny herin'ny tenin'Andriamanitra dia isika fiangonana tsika kristianina misy izany tena tokony hiaina sy hivelona amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ka izay rehetra miaina sy mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra no atsara fa hiherina izany teny izany ho amin'ny fiainanao. Ny herin'ny tenin'Andriamanitra fotoanantsika moa fohy dia fohy tsy azo falaparana fa tsara ny misaky an'izay fa raha atao amin'ity baiboly ity ny tenin'Andriamanitra rehetra izay voalaza dia manana ny heriny daholo ary manana ny fahefany avokoa amin'ny fotoana rehetra izay hanonana azy sy ny vanim-potoana rehetra hanonana azy. Izany hoe io tenin'Andriamanitra izany dia tanteraka raha vaky telitsy amin'ny fotoana hanonana azy raha ohatra ka raisina sy nona ka ankatoavina izany tenin'Andriamanitra izany. Tonga dia pratika avy hatrany antsika satria izay koa mahafiangonana fifoazana. Tenin'Andriamanitra tena iainana mihitsy. Te hanontany azy rehetra hoe
lehibe marafy tonga eto ary ny akongavana ty dia anatona an'Andriamanitra satria Jesosy irery no tena mpanasitrana. Jesosy anefa tsy hitatsika vatana eto intsony izy fa ny teniny kosa izay voalaza amin'ny Baiboly no manambara fa teny dia tsy iza fa Jesosy Kristy tompo. Noho izany teny tonga nofo izy ka izay rehetra mandray ny teniny dia mandray an' Jesosy zany ara-panasitrana tokoa Jesosy. Dokotera mono dokotera rehetra izy dia manasitrana izy. Ka ho anao izay tonga eno androany tonga dia pratika avy hatrany izay mahatsiaro fa marary androany raisa avy hatrany azy ny tenin'Andriamanitra izao. Araka ny voasoratra ao Moabolana fahaefatra andimy faharoa amby roapolo. Moabolana fahaefatra andimy faharoa amby roapolo. Araka ny voasoratra ao dia hoe aina ho amazo azy ny tenin'Andriamanitra ary fahasalamana ho amin'ny nofo rehetra. Na marara tsaina, na marara batana, na marara nofo anao tonga eto aretina daholo zany. Io tenin'Andriamanitra io manasitana anao amin'izany karazana aretina rehetra zany. Hebreo toko fahaefatra andimy faharoa amby roapolo. Hebreo toko fahaefatra andimy faharoa amby roapolo ohatra hoe efa tiako mamaika fotsiny fa mino fa efa somary efa mba azoavintsika aneritseritra daholo zany tenin'Andriamanitra zany. Hebreo toko fahaefatra andimy faharoa amby roapolo. Verina sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Maninona ny tenin'Andriamanitra zany? Verina sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe io tenin'Andriamanitra io zany misy hery sy mahery izy io. Zay ny tenin'Andriamanitra. Verina sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Ka maranitra no sabaka rolena. Ka manirina hatramin'ny fampisarahana sy ny aina sy ny fanana ary mitonona sy ny mitsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny saina ny fo. Ianao izay mahatsiaro androany fa tena atao hoe matahotra dia tena matahotra amin'ity valana retina coronavirus ity dia io tenin'Andriamanitra io iainany fa marina zany. Verina sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Zay aina ho an'izay mahazo azy izy, fahasalamana ho an'nofo rehetra izy. Tsy vita zany voalaza eto fa sady maranitra izy no sabaka. Maranitra mihoatra lavitra no sabaka rolena. Azontsika saratsara moa zany sabaka zany. Zany sabaka zany hoe maranitra nefa dia mbola maranitra mihoatra lavitra no sabaka zany ny tenin'Andriamanitra. Ka manifina, tena manifina mihitsy tadidiko sombola kely ny tena rehefa hoentany dokotera marary dia hoentany dokotera dia hotsavony fa fana zay matahotra ny hotsavony. Ary misy olo dehibe anankiray zay raha matosy rangahy efa lehibe zany kididy mitomany zay hatramin'ny dokotera atsoina daholo ny olona rehetrarehetra ao amin'ny tany ao tazoky ity olona ity fa matahotra tsivony. Izay olona manampy hoe dia voadakadaka daholo mihitsy nefa olona dehibe zany matahotra tsivony. Nefa tsy maintsy tsonjominy ianao raha teo inony raha teo sitrana sy teo salama. Tsy maintsy asina fanefitra ianao raha tea tsy midirany valanaretina na koa resaka atao hoe mikroba sy ny virus. Fa sao ny tsika ny tenin'Andriamanitra io ny tena fanefitra, io ny tena vaksiny ary io ny tena fanafody manasitritsika miaratsika amin'ny valanaretina rehetra miaratsika amin'ny virus isan-karazany. Noho izany tena miangavy antsika manentana antsika mihitsy mba hazoto hamaky Baiboly isan'andro, hianatra soratra masina isan'andro ary ny tenin'Andriamanitra zay vakianao isan'andro sy iainanao sy iainanao iainy mihitsy ao ampiariny fiainanao fa metezanao zany mba totsindromo ny tenin'Andriamanitra mampidirana ny tenin'Andriamanitra ao anatinao fa ny tenin'Andriamanitra no atao hoe tena fanafody ambony fanafody manasitrana. Ny tenin'Andriamanitra tena avazana hoe tsivona ary ny tenin'Andriamanitra ny tena fanefitra ka zay rehetra mandray ny tenin'Andriamanitra tonga dia vaksy vita vaksiny rehetra any izy tsy andaina ny virus ny satana itsony mandrakizay.
bebe mivirisiny satana tonga ty amin'izao tontolo izao. Ao mivirisiny fitrangatsangana, ao mivirisiny mianatra, ao mivirisiny fiatsaram-belatsiny, ny lainy, ny fitaka, fampotsana, virisiny efa satana daholo reny. Fa nefa vita vakosi ny tena Andriamanitra na tonga zany karazana aretina na virusy rehetra zany tsy tafiditra aminao mihitsy zany. Noho izany ny ten'Andriamanitra dia tena fanemitra etsika miaro amina mikroba rehefa satana. Satria ny fotoana tsy azo valaparana dia tantara anankiray no entiko isarenan'ny saintsika riavana fa rehefa tena mily tokoa tsika fa iten'Andriamanitra eo tena mahavonjy dia zay ny tena zava-dehibe indrindra. Tany amin'ny fiangonana rehefa tonga ny vavaka tao ny vahoaka an'Andriamanitra rehetrarehetra ary ao anaty fiangonana misy karazan'olona be dia be ao, misy karazan'olona maro ao, ao ny manatra, ao ny manan-karena, ao manam-pahaizana, ao tsy manam-pahaizana, ao ny izay verina hoe ny ratsy indrindra sy adala zao tontolo izao sy ny sisa. Fa zao mba tonga ny vavaka tao amin'ny fiangonana izy teny mianaka kely izay azo lazaina hoe tena 4 mily, tena 4 mily, tena 4 mily. Andro rehefa fety, rehefa fety ny andro dia ny olona rehetrarehetra miantsaika daholo tsara fitafiana trany ambony trany ambany fitafy vaovao daholo mamirapiratra mihitsy. Ary rehefa tonga ilay tokantrano aza dia efa misy sakafo ampitolo mihitsy miandry ao. Fa izy kely mianaka kely kosa mipitrapitra tao mampalahelo na miditra ao am-piangonana ary sanganena ihany manoloana ny olona rehetra ao anatin'ny fiangonana. Kanefa tsy mijery an'izay fitafiana izy, tsy mijery an'izay fanontona izy, tsy mijery ny mahakatra miazy izy, fa mijereny dia hoe anatona anao zay Jesosy. Izao fahantrana izao mihitsy ny anatonana ianao. Ary efa tonga tao am-piangonana mandrefy toloteny sy ny famparezana mety mitandrina, mitsatoka tao am-pony izy kely mianaka reto ny ten'Andriamanitra manao hoe anio izay rehetra mamono varavarany fono ka mampandroso azy ao aminy dia hiditra ao aminy Jesosy hitoetra ao aminy Jesosy hiara-monina ao aminy Jesosy hiara-sakafo ao Jesosy ary fiainana be lehibe ho azy Jesosy. Zany ten'Andriamanitra zany moa ny Apokalipsy 7 misy azo hoe iny rehefa mitsanga eo am-baravarana ho ny tompony ka mandondolo, raha misy mihaino feo ka mamono varavarana dia mampandroso azy dia hiditra ao aminy ao hiara-sakafo aminy ao. Dia noraisiny izy mianakavitseny tamin'ny finomy izany teny zany ary tena hoe miainany nirava ny fiangonana tonga ny trano izy teny mianaka fety zay rena fa tokantrano tsisy ninona na ny vary ny tompona azy na ny voambara aza tsy ananana. Ina ny atao izy le reny miatsan'izy dakely dia andao hivavaka andao tazinitsika amin'ny teniny Jesosy araka ny toloteny natao ny pasteur tany-piangonana teo. Fa ho avy eto zany Jesosy androany dia nandohaka ny vavaka izy kely mianaka kely. Rehefa nandohaka ny vavaka teo zareo mivavaka teo izy Jesosy io hitanao zao fahantrana izao, Jesosy io hitanao zao tsy fananana izao, mafety ny andro nefa zay tia na ny tompony aza tsy misy na ny rano aza atao tsisy. Ahoana Jesosy mba vonjery zay nampi zay raha marina amin'ny teninao tokoa ianao fa tsy manday ianao fa marina foana ny teninao. Tongava Jesosy ato aminay anio tena nengava ianao zay tongava dia mivavaka eny dia mitomany tena mitoloka izy tena mianaka mandratra zay miamin'ny fianaran'i Jehovah dia maninona vonjery antsoy ao izy dia ampisotraritra lehibe sabatany zay tsy fantatra anareo nareo. Fa
mandondona ny varavara dia hoy ny reny miantso misy ta mba jereo misy mandondona ny varavaratsika izy ny mbahoavy ataotsika amin'ny tramboko kely maloto kely ratsy kely izy ny mbahoavy eto andondona eto izy atramin'izay tsisy dia lasa ny azakazaka izy ta kely eo am'varavarana tramboko kely vo nitsika kely eo am'varavarana galy fa nahita lehilahy anankiray liona valopy anankiray dia manolotra valopy hoe ity misy valopy ho anareo telo mianatra izay fotsiny dia niraisy nisy telo mianatra le valopy azafady avesy ty izy moa nao tsy miteny fotsiny le rangafa tonga dia nanolotra filasa tonga dia tsy hita hoe nanakaiza nanakaiza miazakazaka izy da ny anakireny atsivy anakireny navaratra anakireny anrefa mijery hoe izy teo tsy miverina nody ao an-trano nda ho asokafana ty valopy ty inona ny ao anatin'ity valopy ty sady mikepitebo natahotra rehefa sokafana ny valopy inona no tao anatiny vola be amina paty lehibe tsy mba sinareo zany memiaka jesosy am'zany mianaka tsila zay natao dia nisokafana direna vola amina pakely mihitsy dia misy taratasy misoratra hoe tsy ambelanareo lery aho hakaty aminareo aho ary tsy ambelanareo ho kamboty aho satria kamboty manko izy nareo fa makiray ray mpitondra tena sy ny kamboty aho zany misondra tao am'le taratasy kely ten'Andriamanitra zany dia marina tokoa le ten'Andriamanitra ho anao ry havana zay tonga eto androany matsiaro anao fa ohatrany hoe iantra ty paolina iantra tina fahasairana amin'nahitravaka maro samihafa mijao toko efa mandondona eo ambaravarana fonao raisy izy ka raha manommy varavarana ianao mampandrosa azy dia ho avy aminao koa ho tonga aminao ny fitahin'Andriamanitra ohatra farany izay entina amitsika zarantsika manao le tantara eritreritany fa atsika antoka zany fa tafita ny fiainan'izy telo mianaka kely fa ty ohatra anankiray ty indray izay entina ilazana amitsika rehefa nandeha ny tenin'Andriamanitra ireny mpamatafika masina nianjerin'i Jehova mitombo-madinina zay matahotra azy asa matahotra fa io za momba zareo mandrakariva ambara fahatonga ny fahatamperana zao tosa rehefa niaina napiara am'izay mponatafika masina izany ten'Andriamanitra zany nandeha ny andarana mponatafika masina io afa niara-doza tokoa le fiara-pidi mitondra azy reo fa niara-nikiky izy rehetrarehetra sady niantso an' Jesosy izy hoe votsiro zay Jesosy ahy no sady nanotoka dia vola izy dia namarininy mihitsy le ten'Andriamanitra hoe nianjerin'i Jehova mitombo-madinina sy rehetra matahotra azy niaraka tamin'izay na dia mivadibadika azy tômôbilina izy miany misy rehetra tsy misy naratra ary tsisy misy ny olona rehetra dia tora-tovitra da hoe tsisy maty veta tsisy naratra reo totika zay to anaty fiara-pidiny tsisy naninona na iray azy fa hoana matongo zao no tenin'Andriamanitra zay nonay fa marina mandrakariva ny ten'Andriamanitra ary marina ny fotoana zay anonana azy tao ny anjerin' Jehova mitombo-madinina zay rehetra matahotra azy ary eo ankizy mponatafika masa reo dia nanambara mihitsy fa rehefa samy miantso an' Jehova ohatran'izany izy miantso an' Jesosy an'izay nanonana zany ten'Andriamanitra zany dia tena nahita mihitsy ny zareo hoe mahita mijery be dehibe ohatrany hoe miaro an' zareo dia ohatrany mivaka azy dia makary mivaka azy makary tômôbila mpididi fa zareo ohatrany hoe apetraka Jesosy ery nisy anjery zany ny ran'Andriamanitra anafitra samonjolona fa vao ny taona roapolo sy roarivo todika amintsika ry avy natika ampaherantsika maro amintsika zao mitaintaina
marantsika mitebiteby inona mitranga amin'ity taona roapolopolo arivo fa ny olona manana ten'Andriamanitra tsy mba misy mampahory azy, tsy manana tebiteby, tsy manana tahotra, fa manana finoana dia raisy ten'Andriamanitra zay ihany mitsika ampiaro ny fiainanao fa ho hitanao zany herin'ny ten'Andriamanitra zany ka na marary ianao na ory ianao niaza dem-pahoriana anao ninona zavatra efa mitranga aminao ten'Andriamanitra ry havana afaka mahotsy anao tsy manafaka anao amin'izany rehetra zany voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Fa ho seza zany ten'Andriamanitra zany kosa inona no tokony atao antsika dia manaiky antsika rehetra andao hibebaka mandrapeo satria impiry motsika nefa mandeha tenin'Andriamanitra fa tsy mankatoa azy ka alan'Andriamanitra no tsy mankatoa ny didiny sy ny lalàny zay ary tena manafay tokoa izy any raha ohatra ka tena tsy mitandrina ny didintsika satria zany nahazo any iza ty izy Adama sy Eva rehefa tsy hainy feon'Andriamanitra izy fa feony devolony narana tonga dia bridana maty ary fahafatesana ny tamin'ody noho izany tsy natanteraka izany tsika rehetrarehetrarehetra tsy nateraka ny tenin'Andriamanitra impiripiritsika mafantatra tsara indrindra ho ampanay fanasany tompo rehetra nanao voary tsy fanekena rehefa kefa amin'ny altara hoe kevitra anankiray raisina amintsika fotsiny hoe manaitry aho anino hamaky baiboly isanandro araka zay tratsy mihako mihitsy zany hoe pray vitesy mihitsy zany fa indrisy baiboly sasina angamba no tokantranao lany migatraka manam-potoana ianao amaikina Facebook maraina manam-pahivany andro manam-fotoana anao mijery télé maraina manam-pahivany andro mijery film manam-fotoana anao mamaky gazety maraina manam-pahivany andro fa maninona anao tsy mba manam-fotoana namorokana fotoana mba hamaitsina sy iainana ny soratra masina sy ny ten'Andriamanitra nefa ny ten'Andriamanitra iny marika mandrak'izay zay no mahatonga antsika andeha hibebaka fa samy tsisy nankatoa zany ten'Andriamanitra zany amin'ny hira 2:7 raha mbola mivela ny tompo anao ho raisiny ray sanahary no mahely zay fetoana iainanao izay ka mianatra sy mamela tombonandro anaiky nefa vitsy mandalo vitsika eto ambony tany ary vaisy mpivahiny ihany tsy maritra hely fa ny olona manana ny ten'Andriamanitra no velona mandrak'izay na maty ary dia ho velona mandrak'izay indray zay indriny voalohany ihany efa tsika dia tonga dia samby navetrantsika any amin'ny andininy fahatelo ny ampirantsika ho tombo mindiny fahatelo zany tsika rehetra mba hitsanga ataovy amin'ny fona rehetra manontolo zany irambavaka fonatsika amin'ny tombo ibeoany matena. Yeah.
tenanay tsiraray avy a mifoly mibebaka milenam-paladiny miankeko entanatranao satria na tsy hafa tena nanotana koa tena nanotana tsy mba hoe saika nanotana fa tena efa nanotana mihitsy tomkoa nanao zay ratsy indrindra teo masinao ary hitanao avokoa reny faratsiana rehetra vitanay reny lalany ratsy rehetra nandiananay na ny fisainanay fotsiny aza na le tamitiano an'ity araka ny teny soratra masina hoe raha mikosaka ny masoandro ka matapilentiny dia raha tsy matakariva fisaina zaratolobe tsy Jesosy mifonana aminao ny fisainandratsy rehetra eriteri-dratsy rehetra filamin-dratsy rehetra ary indrindradrindra toe-polo toe-tsaina tem-parinara ratsy rehetra mamy fotsiny moa ny teny matsy loazanota teny naroka ny vavanay na fotoana ny hafa nampalahelo ny hafa teny fahatezerana fakisitirana fimonomorona fiteriteromana teny laika sy mifitaka ary miketranabelantsy rehetra hitanao daholo zany fitangazakana na fitangazakana raha nofo zany na neritreritra na ara-panahy hitanao daholo indrindra to mifampitsapy zay fady indrindra ny ainanay zany Jesosy mamelany eloka ianao fonana aminao daholo ary bepahana aminao avokoa zany raha tena marina Jesosy mandilitra ny ainay ny fanotonay sy ny fahotanay fa matoky kosa nefa izay satria efa nanolotra ny ainao eo miasy fijaliana ianao ka natatsaka ny rahanao ny famelany keloka ka mba tsy hovelo maina e Jesosy ny raha nalatsakao satria efa voavidinao tamin'izany ranao zany zay tendretra zay Jesosy manaiky ho sasana sy midiovinao amin'izany ranao zany Jesosy diovy hatrany tapitokatra ny ampanadiny hatrany anatinay ka hatraty ivelany fosaina vatana fanahy tena sasa sy diovy amin'ny ranao mba tena hadio voavela eloka tokoa Jesosy mba hatateraka mihitsy ny teny soratra masina indrindra ho an'izay rehetra tena mibebaka tokoka tsy verina intsony amin'ny lalan-drasiny dia ho marina sy tanteraka aminay ny teny famelany keloka mihitsy zay efa nambaranao Jehova hoe Andriamanitra ny aho fa tsy olombelona tahaka anareo akory ka ho tofo mandrakizay tsia fa nomy amin'ny anarako dia hononoiko ny fahatezerako aminao rehefa tena tapa-kevitra anao vonona fa hiala mitoetra ratsy ny fahazarana ratsy rehetra amariva amin'ny manakariva teninao Jesosy tamin'ilay vehivavy anankiray marimadelay nanao anarany rehefa tonga nandoahatra sy ny akoko ny gologolo tomany tena bebaka tsy nalopeo mihitsy eo apositry ny tongotrao kotsany ranomasy ny tongotrao Jesosy ary mbola mifahafany sy mifony tamin'ny volontomany ray aza ny ranomasiny tamin'ny tongotrao ary mbola nanositra menaka manitra ny tongotrao iny vehivavy iny nahazo famelan-keloka mihezihezy naraka ny teninao tamin'ny fa raha vehivavy voavela mpinyeryko be satria be fitiavana ianao ary fononao nefa nahavonjy ianao ka nahasitrananao dia mitongava aminao araka izay nifononao na eny fonao ho tanteranao aminay koa izany Jesosy ka mba tonono mihitsy ny anaranay tsiraray izay tonga mibebaka ty tandroany ka amariva aminay mihitsy zany tenina zany hoe voavela mpinyeryko be ny eriko rehetra tamin'ny amin'ny fahazazana sy ny fahataronana rehetra satria be fitiavana ianao dia mba mitongava aminao koa araka izay rehetra ireko fonao sotato dia ny olona voavela eloka matsiaro fa lasa mitsabaka olombovonjy tafiditra fantsaka ny lanitra manakariva izy satria voasasa tamin'ny ranao amin'ny fitafim-panahiny ka ndray andro andro efa tonga ny fotoana ialana ety an-tany higady eo ambavadin'ny lanitra izay dia efa olona voadinao sy sasanao na famelany keloka mendrika miditra ny fanjakanao lasa antsely daholo sambatra ka samysambatra kanefa na dia mbola tsy tonga amin'izany azy zay Jesosy mbola ety an-tany ataovy tanteraka mesazy amin'ny fahasambarany lanitra zany araka ny tolokira voalaza ny mpanao salama manao hoe masambatra zay voavelany izosana amin'ny fahotany sambatra nolana zay tsy saizooeka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny amen minana Andriamanitra ray tsy voalalala sy ny tarana ary minana Jesosy Kristy zanaka isika zay mitorotorona
miaraka manenatra mipetraka makafan'Andriamanitra Kristoa afiarany amin'ny fitsarafela sy maty ny fananasana fiangonana masina manerana zao fiangonana olona masina ny fiaran-keloka fitsarana tena maty ary fiaina mandrakizay. Amen. Maminy
andiny fahefaka ambin'ny folo okony aosa 5 mandeha na tsingetona aterana mandeha Pesi antsika dia pesi 5 sy valonjato 5 sy valonjato pesi famesaka rehefatsika dia vakina amin'n'anana Jesosy ny teny manao hoe ny tsara ny tadiavo fazandazy mba ho velo raha ianareo ka dia homanareo Jehova Andriamanitro ny maro araka izay fanamborazainy aminareo. Misetra zany dia tsisy nangatakena zareo fa mira ataontsika dia mira fa 5 amin'ny firanam-panampiny ny andiny voalohany any dia misotrika ambavaka ireo tsingeritaona androany mira fa dia tutrei no matrany misaotra velona koa akasitaka
Amen. Tonga fotoana 10 minitra tsika izao. Izay ankizy rehetra hatrany ambony any rehefa ambany eto dia anadrena mba hitsangana ny mpampianatra dia kondelika. Dia manoloana izany dia ataontsika ny hira tia zaza dia voalohany any. Karena itu
mahafinaritra hoe hoan'Andriamanitra reny ihany. Dia amin'ny fitandriamanitra lebetsika rehetra zany amin'izany rehetra mety ny 10 minitra fanaovana ankizy rehetra teo izay fanaovantsika rehetra ihany koa izany. Tanana fisiavanana antsika dia maratra izany miaramiasa foana tanana fisiavanana miavaka. Raha hoe tia teraka dia tsy maintsy tanana fisiavanana miaraka. Fa raha hoe tanana anankiray teraka mesa sy mety tsy mety mihitsy na dia manoloantsika ary raha hoe teraka nefa tanana iray miasa tsy mety. Fa raha tianao ahely feona teraka ianao tsy maintsy izy anankiroa miaraka. Tanana miara-mandray, miara-miasa, miara-mitery. Tonga fotoana antsika izany zao mba fiaravana manokana ny ray aman-drenitsika izay amin'izao tontolo fa taona roa sy roarivo izao dia mitsoleva ny tenako misolo-tena ny fiangonana ray manontolo amin'ny anaran'ny vafobe FPM dada izay amin'izao fantratraran'ny taona vaovao izao dia iarahana manokana izay ka mitsangana antsika fiangonana rehetra manontolo sadaika ka somary sanganena kely ihany no tenako satria anisan'ny farana izay zandrolona ary anisan'ny tena atao hoe tsy mahay mikabara zay ny lazana azy sady tsy mba mpikabara tsy mba nianatra kabara tsy mahay mandary teny noho izany tsy mba kabara be tsy andary teny be amin'izao fandraisana fitenenana solitenan'ny be solitenan'ny fiangonana ray manontolo izao miarahaba dada manokana amin'izao nahatra nazahoana roapolo amby roarivo izao mahabe ny ady atrehany nefa ino fa nomalo foana ny tompo ary tofon'izany izao mbola fotokon'ny fiangonana izao izao mbola fandrosoany fiangonana izao dia tsy hainainy tsy angina fotsiny amin'izao ka tsy rovavo fa tsy maintsy mitondra miteny fiarabana manao manokana ary abaina no dada tsy mahafoka manaina ny rendozana ny tsampona na tratana izao taona roasolon'ireo teraka mafibe mirary soa dia mbola mirary soa dia mbola mirary soa dia mbola mirary fitahina manao izay mbola vela velona tsara rafitra vela hanapahana mihitsy raha sikapon'Andriamanitra ny angatana ary mbola tratrana zato taona mahery ahoana metsy tsy metsy zany tsy ela angamba tamin'ny tamin'ny tele nahitaba raha matoa anankiray zato taona mahery izy mbola velona mbola mahita ny maso mbola misakafo tsara mbola matanjaka tsara dia hoy izay menakavy eo an-trano hoe tokony ohatra ny koa dadana rena toandro ta ela velo ohatran'izay izao dia hotanteraka amin'ny dadany izao tena soratra masina ao amin'ny Genesis 2:12 izao izay angamba tonga dia hamitino fahavetrany ten'Andriamanitra Genesis 2:12 raisitsika miteny voalohany eo fa tsy teretra miaraka amaky izany dia ataontsika mihitsy io mba hotsotrano hoteny fampanantenana hoteny tsotrano avy amin'ny Jehova hotanteraka amin'ny dada renatoandro le Abrahama hosomontsika hoe dada renatoandro Josefa izay fotsiny dia ampy zay Genesis 2:12 andimy voalohany ka hatramin'ny andimy fahatelo rehefa eo le hoe Abrahama hosomontsika anaran'ny dadany eo miara-matsika rehetra fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehova tamin'ny dada renatoandro Josefa mandehana miara-taminao sy havanao ary tamin'ny rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao dia hatonga anao firenena lehibe aho sady hitanao sy alehibe ny anaranao ary fitahina tokoa ianao ary tazy manisy soanao aho fa hanovozina izay manovozina anao ary aminao hitahina ny firenena rehetra tany amen hotanteraka aminao ten'Andriamanitra manao izany
misy bonany tianyvakovakonanty fanomezana sy ny mody koa izay atolotra mpanajana amin'ny anaran'ny fiangonana sy ny vahoaka rehetra mihitsy atolotra ho an'ny dada tokoa. Dia ao koa ny avy koa no saotra toko izay angamba saotra toko hira rehetrany ataontsika sady matsiatsika ny teny soratra masina hoe aza mba manadiny tokoa izy ny raisireny na ny ray aman-dreny fareo io mitaiza nanabe tonatsika na toy zao atsika rehetra na botrabotra ny fanahintsika tahaka an'izao ary maro be mitsy aza no mba mahetaeta manana fanirina mba tianina dada tahaka an'izao fa nahazotovo manokana antsika nomen'Andriamanitra ny dada io ka dia fifanina ho antsika dia mba hadiditsika ny mivavaka ho azy kosa sady mampahery azy dia imono dito folony efa manambara mihitsy hoe ajao ny ray sy ny reninao mba mahandro ianao ka dia fanajana teraka any amin'ntsika ataontsika kotiry tia iopositin'zato hoe aza mba manadino ary ny ray sy ny reninao dia eo amin'le hoe ray sy ny reninao sinotsika hoe ray aman-dreninao satria izy ny tena ray aman-drenitsika dia sinoina hoe ray aman-dreninao zay zany totony hoe ray sy reninao zay fa izy no taiza sy nanasoa antsika rehetra ka naiza ny tany aliantsika na tany lavitra na tany akaika dia io ray aman-drenitsika io tsy ho adinitsika mandrakizay tsy ho adinina-mbavaka misy fa mety nambavaka foana any amin'ny toerana misy antsika tsirairay any indriny voalohany asy ny fahefatra farany maloantsika. Tsy mahita anao vatana intsony zay fa io ray aman-dreninay soa tena anao hita maso ety amin'izao tontolo izao ianao no ao aminy ianao Jesosy no velona ao aminy ary maro ary mitsiritra mihitsy ny toe-panahiny na dia fahalevem-panahy fotsiny azy fa magnano feona lesay mangorangoraka ny ao anaty ao ke hitomany foana tonga dia mahazo herim-panahy zany ny feon'ny tatanay Jesosy tsy manadino azy zay ka io zay mitondra-bavaka azy adidinay zanany
mba mampahery sy mitondra fampakazana rehetrehitra. Mivavaka ho azy rehetra Jesosy. Ianao no mahafantatra sy mahita ny ati-tsainy amin'ny maha-olombelona. Fatazona eo amin'ny teninao ianao Jesosy. Amarinao mandrakariva ny teninao hoe aza matahotra fa mombanao aho. Sotrato dia mbola momba azy foana ianao Jesosy. Eo amin'ilany mandrakariva ianao. Mivavaka ho azy zay, mbola hanomezana ho azy fahasalamana, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Oela velona tsarafitra, oela fanapahana izy. Ka amarinao mandrakariva ny teninao hoe elatra miakarany tahaka ny voro-mahery. Ezakazaka izy fa tsy misy sasatra. Ary na andeha izy dia tsy ho reraka, tsy ho vijana mihitsy. Dia ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra izy. Tahaka ny ambinana ny fanahiny tombo. Amarino aminy izany teny kosa. Ho anay zanaka rehetra kosa tombo. Manombotra izao dia tsy atao izay rehetra ampalahelo azy intsony na amin'inona na amin'inona na amin'inona Jesosy. Fa raha vao misento ny Jesosy dia ianao mihitsy izay misento. Raha malahelo ny Jesosy dia ianao mihitsy izay Jesosy no malahelo. Raha testa ny Jesosy dia ianao mihitsy izay testa. Ary raha faly kosa izy dia mba ianao mihitsy no faly. Ka indrendra izay zanaka rehetra maneran-tany mihitsy tompo. Anao izay rehetra hampifaly azy, anao izay rehetra hampifaly azy, hanohana azy amin'ny lafiny rehetra, indrindra amin'ny alalan'ny vavaka mihitsy, tahaka ny tamin'ny andron'ny Mosesy. Zanak'Israely indrindra nanohana ny tanan'ny Mosesy mihitsy mba tsy nilatsaka ny tena teny an-tanany dia mpandresy fo zanak'Israely. Tahaka izany koa izay Jesosy anana herim-po anohana azy amin'ny vavaka mandrakariva, anohana azy amin'ny lafiny zavatra maro samihafa Jesosy. Ka izay rehetra mba takiny indrindra ny atokanay dia zanaka rehetra ho tsara toetra, be fitiavana, manao ny sitraponao, manao ny asanao, satria izay no tena takiny aminay zanaka. Dia mba mataonay izany manomboka amin'ny sisisao hifankaty ary indrindra tsy hanohatra azy mihitsy na misina na misina. Sotra Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy no anohanay sankatany izany vavaka izany. Ka izay rehetra mety tsy ho takaky ny saina, mety tsy voatomboly satria votsa-saina ihany a Jesosy. Dia ianao no malala sy mahafantatra izay tokony manzo ray aman-dreny izao omeo azy izay rehetra ireny fony. Ka engany izao fiangonana FPDM izao tokoa androso sy roborobo ambokatra be amin'ny alala izao ray aman-dreny izao tena fitaliana amin'ny firenena rehetra tokoa izy ary famonjena ny firenena. Sotra to amin'ny alala mangataka izany. Falomponao izay mangataka izany lomponao mandrakizay. Ka hoy izay rehetra manao hoe enganyka omanao Jesosy
la manasfatsy ny fiaravany ray aman-dreny Dadandriamanitra Jean Joseph anyravanao manifafe amin'ny asomatoba dia ny faran'Andriamanitra ny manomboka aloha tanteraka amanina ny ten'Andriamanitra any izany ten'Andriamanitra ny helo zany ten'Andriamanitra any atsaka betsaka aminao hoe tena masina tsy nomeny fanao izy ianao fa mpanasa iretan'Andriamanitra anatanterahana iasa dia mbola ampitombina antsika mandrakariva ny fahasoavana ny fampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika amin'ny lafan'i Jesosy mbola teny dia famiavatsika vokan'Andriamanitra natrafy tia lafitingay ary mahafinaritra tokoa ka defa le mba miampy ny lanitra sy ny tany indrindra fa ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika mitsakaiky ametrany dia ioso amin'ireo vaovao maro samihafa koa voalohanteny dia anyvomary dia nitsahatra teo niasan'ny rao fiangonana reny tanana andrano teo satria tapotra ny fetotoana iasan'izy ireo ary dia isaorana azy be lehibe ny andro izy efa vita ny rehetrarehetra ao Andriamanitra izay mpandinika ny fo sy ny vo izy ny amarifitianareo tamin'izay efa nataonareo rehetra izy ny Andriamanitra tsy mba manadino ny amin'izay asa rehetra izay efa nataontsika ary indrindra fa ny amin'ny fitiavana izay efa nasiantsika tao anatin'izany fanompoana izany ka dia mahay rehetra ka mbola ho avy fotoana dia tsy maintsy mbola andaminana ny asa rehetrarehetra eto ny fiangonana dia manarak'izay rehetrany vakiko ny taratasy dia milaza izao tamin'ny Antananarivo fa 5 Janoary 2024 lahatra faharoa FPVM FB baraka 2024 antony fanendrena birao vonjimaity riavana nairavanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika noho ny fahataterany fotoam-piasan'ny birao fiangonana sy ny birao dikôna eto amin'ny FPVM sy ny birao dikôna izany fa ny dikôna zany tena marina eto amin'ny FPVM Antananarivo ny birao FPV izay tarihan'ny filoha pasteur Andrianatao Jean Joseph dia manentry ireto olona voalaza anarana manaraka rehetra mba birao vonjimaika anatanteraka ny asa rehetra mandrapahatonga ny fotoana fifidianana amin'ny volana marsa 2024 dia sy miarana tamin'izany rehetrarehetrany ny anarany reto birao tetezarika vaovao tsirairay avy ireto dia hitsangana eo amin'ny lohantsika izy mba ho fantatritsika satria avy hatrany izy ireo dia efa mandray andraikitra androany ka soatsika hoe anotra vady dia hoe totrany tsy mety eo reto fa izy rehefa reny tenen'Andriamanitra amin'ny asa indray ao anatin'izao teteza mita izao dia araka ity taratasy voavary ity dia ny toninoa dia Andriamatoa rahakoto mamonjy Paul Herman dia iteny kosa dia manarak'izay ao ny contrôleur misy ray lote lefakadimy natary izy ireo no ndraiky lazany ao Raobela Omega dia rahatsika Raniamara Tony Rakotonanaiko Albert Andriamolona Arena Fentsara Rakotarontina Antenay Avekosa Lecré Joliet Bobon Rabiatoandro Joelson Irina Zona Ranaharo Mandiraka Harlan Ranaharbelo Farumanana Liva Harson Barbelo Rosel Tio Stumisto André le secrétaire Ratsi Bazafi Samuel Ramzanari Niarvet Rambeluratu Marcel Razafundamanana Farasu
animateur dia Sezy izay andraikitra vaovao natsofoka ao anatin'izao rao vaovao izao. Raha kotinay koa dia menjanahary. Raha kotansoa Jatiana Mamy Alain. Tsy kotra ny antony lokony. Raha soa mana Elizabeth. Raha jaotsoa ny Malabo. Raha Stefanela antoka ny mezana. Raha kotomandiny Alara Elia. Raha Samuela Nono Lalaina Nathalie Fleury. Tsiro. Raha Ari Narivo Julia Nisia. Ndreo ianareo izay mitendrena ao anatin'izany hoe rao teteza vita zany. Araka ny teny soratra masina hoe tsy anareo no mifidy ahy fa zany nanendranareo mba handresy amo mba hareta vokatra eo. Misaotra anareo nanaiky ny amin'ny fandaminana maro samihafa satria ny asan'Andriamanitra dia tsy mijanona fa vao mainka ara mitombo satria maiky izy hifaly amin'ny asa. Ka dia eto dia miraha soa anareo amin'ny alalan'ny ray aman-dreny dada Andrianatoandro Jean Joseph sy fotoany FPVM maneran-tany misy lompiteny hitsofandrano anareo mba aleo alasa tokoa ianareo dia vita zany andraikitra izany mino zay fa tsy andrana kilo dia tokoa ianareo fa nio zava-mahagaga mba hitera-bongatra tokoa mba ho voninahitr'Andriamanitra ka dia ny antena ho anareo atizao ihany afaka atao betsaka afaka atao betsaka ary araka ny teny izay nampitondrain'Andriamanitra ho antsika voakan'Andriamanitra rehetra tamin'ny taona vaovao izay menotra ray aman-dreny tsika ho antsika avy amin'i Jesosy dia hoe minkina amin'ny herin'ny tenan'Andriamanitra fa aza miankina amin'ny herin'ny tenantsika tsirairay avy ny talenta izay ananantsika rehetrarehetra tsy miteny zany anatreh'Andriamanitra fa efa ny herin'ny tenan'Andriamanitra no entsika manatanteraka zany asany hitera vokatra be dia be zany raha teny sy efanavara ka dia amin'ny anarany hatra amin'ny anarany fiangonana eto amin'ny tanana nandrano hiara-pahalalaka ka dia mazoto fahazamalaina voaka fanafo mandrakariva amin'ny asana zay tokoa ka dia afaka ho anareo ny fiangonana tsapa antsika fiangonana satria tsy mora ny olona ireo tena tsy mora raha ny fandaminana tamin'ny asa zay fivorinana atrenay dia tena adevitra be tokoa kanefa rehefa teo ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrakona lamodona saraka afaka ho azy rehetra. Jesosy sotrano fandaminana manana ny teny fa Jesosy hoe tsy tokony fikotranana fa tokony filaminana sy ny fiatana. Reo tendrena avy aminao reo ary dia raisinay amin'ny fitiavana Jesosy ary dia mba ny fanelinay dia mba fiara-miasa feno fitiavana miarana manatanteraka ny asa rehetrarehetra satria fitiavana hoe manahina fampana ary fa ao anatin'ny fitiavana ninenina zavatra manomitohina na inona vita nyzany asany manantenanao zay fa hiara-iasa amin'ireo mpanofona ireo fony ianao atanteraka le teny za efa miasa no misy mahasakana tsisy ahasakana toy satria voaka tsy ny sitraponay no atao fa ny sitraponao ka rehefa ny sitraponao tokoa no atao tsy maintsy tanteraka na inona sakana na inona zavatra mitranga na inona zavatra miseho dia matoky ny herin'ny teninao zay hitoetra aty anatinay tsirairay avy dia manantena anao zay Jesosy ny amin'izany rehetrarehetra tendrinanahitra dia ho anao rehany hatramo indrindra mpihitriny avy mandrak'izay mandrak'izay amen. Fitakera.
dia miaraka sy rehetrarehetra afaka miaraka ampitory sy noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika mandrakariva mbola miarovana antsika amin'ny korona voninahitra hoe namana manana ileriverina. Sika rehetrarehetra teo ny mandahatra sary mieritreritra zany sisy mahazo mijanona ela ity rehefa miasa toy fa vita miasa dia mandeha daholo tsika mbola miarotokonany sika
be nareo dia tsy tiako lela fa zay nareo fa manaiky draikitra io a tsy re ny dokotera milero io izy hoe tokony analana ozy izy a ireo zavatra fotsifotsy amin'ny lelanao reo dia ninana an'le fanafody a taovoko dia ohatra borsika mihitsy ny lelako marary be vola ninana fanafody any atranaikio dia misy raika hitanareo rehefa mitsaka vary ianareo dia ohatra marary iny ny ohatra hoe voaketika ny lelanareo dia voaketika iny a dia ohatra tsy mahiteny tsonenao ratsy feo dia ny fanafody natao dokotera anasana ny lelako ohatra nyrotina ohatra ny lelanoko reny ao anatin'ny lelako ohatra ny borsina caille de fer dia io mampibedabady tenan'ny lela fa dia gaga nareo fa dokotera mijery ahy teo dokotera tsy misy fa ninana za hoa tsy maintsy miteny zantany atahoranareo eto dia isantsony ny ampaharanareo anatin'ny aitesy ambianty zao fitokolotonamiotra sotran'andriamanitra tena misotran'andriamanitra ny fiangonana manana olona tena matanjaka be dia mavy angilenana manarema mijery tamin'ny télévision hitantsika tamin'ny télévision malagasy itsy zany ahoana ny mahatonga anareo miantitra le fitadranomasina 100 taona 500 taona 10 taona dia nitetezana be hoana misy mahatany sasany amin'ny frantsa sasany italie sasany any amerika inona ny antony dia tsotra ihany izy sakafo aza mihinana betsaka raha vao mahatsara mihitsiny ianao mihinan-kanina sondroloka na tsaramaso anakisoa na ravitoka ka mahatsara tena mihitsy anao hoe voky ahy zao dia tsara tao mahakely ny aina anao zany dia rehefa avy eo dia mihinana tsy kelikely vary ela kely na elakisoa na hen'omby kelikely dia legioma ozy atao betsaka dia voankazo avy eo amin'izay zay mivady ozy a miasa mizaridaina bona mitanakady a raha nga ho amin'ny 100 taona raha matoa raika amin'ny 100 taona bona mitanakady mamboly anana vitsy zay dia tsangatsangana mandeha tokony izy mivady vitsy zay a dia mipetraka tsara amin'izay a eo zaridaina izy mivady mijery ny atsarotany zaridaina zany tena mahela velona ka raha teo ela velona tsika rehetrarehetra samikady an'izany daholo amin'ny raha soa ny fiangonana dia raha soa antsika rehetrarehetra mba hazo izay rehetra marina amin'ny fahasalamana amin'ny fitondra rehetra ny fanomezana manisy ireo a zarabay solonoko kely tompoko tsy amikapoky karonaty fanomezana zay dia tikorana no teneko farany aloha fa sonareo mieritreritra foana so a milafatry mitoko ary amin'ny tany maheraka ny ranomasina rehetra erana sy tontolo zao jereo tsara ozy tamin'ny androany coronavirus io a dia teny taminareo hoe manova latsakanina dia nanao latsakanina ianareo sotanareo lehibe zany
nidina daholo tokoa isan'ny maty fa mbola mipoitra zay izy dia mamely atsika zao lazainao izy jery tsara ny midininy ao amin'ny jeremia andiny fahatimy efa fantatsika daholo dia hoe mandeana ianareo manovalatsaka aminy ary raha vao mitravabe io trano be io jesosy tsy hitanareo mihitsy nanaovana azy ary tsy hitanareo koa misy anazy dia miverinareo fa iny amin'ny rivotra ny any izy fa ny trano be io izy ao ambanin'ny tany ao ambanin'ny tany io efa any le devoly dia miakatra amin'izay io devoly io corona virus io dia tonga tamin'ny biby dia mamaminareo voanareo ny anana rehetrarehetra sy voankazo zao manitsika ty efa nandalo ambanin'ny tamboko daholo misy daholo na ny voatabia ny tsaramaso na ny anana zany mahafaty mivoaka marobe amina tapitisany farozy io rano amin'ny ranany anana hoan'ny misy biby fibo rehetra dia io any efa vibo misy toizina koa avy any kely Madagasikara ny antsimo rehetra any marary zay misotro rano rehetrarehetra na rano io na rano io efa voany dedolodolodolo ireo rehetrarehetra reo izy no ataonareo androany ary zany tadiavan'ny devoly anaty tavanantsika hoe io dada tsy maintsy mitatitra zany a manotetoeverina rehetra itabainanareo atavitra rano rehetrarehetra io koa zany efa nandronareo dia vao daholo anareo mba fantatrareo isan'olona maty tokony tany 3 milliards matiny coronavirus hamatoytsika ozy mbola velona tahako zao satria efa mihinana an'zio foana isan'andro sanandro matoytsika velona tono ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fiarahamiasa amintsika dia rano soary nataotsika manomboka mivalona sasany rehetra valona sasany alina adio zay amvalona sasany alina androany mekanjo masina daholo mpiandro rehetra taty ty zao tsy manera izy fa ny mpiandro vonona iasa mampon'olo tsy matahotra na misina na misina zany no ilaiko fa mpiandro kamokamo rehetra sy ny kely rehetrarehetra mitsanonana fa manelingelina ny asan'Andriamanitra zay natao androandro ary io coronavirus io rehefa vitatsika vomanykamy io dia potika foana manomboka miandro hitenenany Jehovah aminareo androany ny coronavirus loanina baba mpiandro rehetrarehetra vonona iasa mitonona tsara mihitsy na mpiandro azy anaten'Andriamanitra tsy matahotra na inona fa hiady anambara ny herin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny diplôme ity ary zao ny anompony azany
misy fibebana, misy fandorantena. Zany fotoam-pavahana mandra-pampatatonany amin'ny studio. Zay tsika voamandrogadivony. Ataovy tsara mihitsy aho makavera anankitelo manimanana zany ataovy raha prezida no amasinao. Amasinao iny a dia raraka amin'ny vera voalohany, vera faharoa, vera fahatelo. Ny vera voalohany izy dia atsipitareo ny avakavaka ny rako azo ny rivotra rehetra efa fanonareo. Fa ny vera faharoa kosa izy a arotsaka mihitsy eo ambanin'ny tany. Dia zao sady mandraraka ny very misy rananao a tondro loatra zao tany miazakazaka any tokotany zay manana tokotany. Sonona zany a any ambaravarakely dia tondroka tananao tahaka ny telo sesy tanana mihitsy midina hatrany amin'ny faratany farany ranomasina anapotena ny coronavirus. Tananao iny a ilana mihitsy folasana mihitsy ao may azanareo dia ararao a rano Jesosy tao vela be eo misy anao miady amin'ireo. Atao akoatra ny rano fisotro na ninanino. Io mahatokany kere eto Madagasikara io. Totelo daholo zany. Io nampahatra anareo samy miezaka mihitsy fa rehefa tena volontsika miady a manampy antsika fon'Andriamanitra satria mahery ny telo. Telo farany dia zao. Fahatelo. Le fahatelo a ho an'ny isan-kianakaviana. Misotro kely an'iny daholo na ny ankizy na ny bebe amin'ny fotoana io. Dia fa fazana ny rano Jesosy io a ny efitranonareo rehetra sady misotro anareo. Sady zay a ny afaky ny tompo. Jereo tsara io Jesosy a. Fa raha nipetany ranomasina mena ny zanak'Israely. Enitra matin'ny Egyptiana androso matin'ny ranomasina. Niantso misesy izy ry misesy ainjelo amin'ny ranomasina ny tananao. Na inzo zany mibaikan'Andriamanitra saraka ny ranomasina tsy fahitany teto amin'izao tontolo zao. Nandeha tany maina efa tonga ny zanak'Israely a zay vao nanenjy ny miaramila rehetrarehetra. Ataona indray zanak'Israely tratra tsika fifankaikeletsy tratra aenjero ny tananao tratona indray. Le geste ataonao iny rehefa hoy Jesosy hoe asipazo an'Andriamanitra sisa tondrono tany lasa iny an'Andriamanitra sisa. Ataovy piasa an'Andriamanitra ianao androany miaramila matanjaka tsy matahotra ninona dia fona na coronavirus fa mieriny tenin'Andriamanitra tsy maintsy mitady rano. Misaotranao azy satria ety foana ianao karakara ianao anasitranahita ampangorongorony dia volonao miaraiky tahotra. Fa samy tsy sanao zany tsony na dia nilaripa azy fa hidala azy an'io volo ka hoana motsy ny inonay fa manina ny tenity
Fôzy nino rehetrarehetra tokony Jesosy androany no tampianana amin'ny tenytampanareo isotro Jesosy dia andro fahazay hitondrasanay inaranao mangatahak'izany Jesosy. Amen. Voninahitra anay ho an'Andriamanitra. Daholo no momba tamin'ela koa voekretraka otra borosina paidefera dia marary tsy dia zatsy anao ny fanafodintsona lela rokaminamena detina be otra misala isa otra mikotana dolo taolo ka dia taolo rehefa dekorehefa tsy matahotra zany tsika fa zaho ny tsy mahazo miteny tsolo zay manana solo tutte.
dia efa vita ve ay ambony sambola tsy vita olo vo ao amin'ny riana voalohany vita zany fa ny any amin'ny riana ambony any mbola tsy vitaka pizatsika ihany amin'ny raha ataotsika tira ty arivo taotrao olosafo efa sianjaka ataotsika fotsika vita ay zafany jano le zany any satria efa vita satria itsika fotoana eto dia efa vita zany tena volisika dia zantsika rohira eto fa ho anareo ray aman-dreny rehetra izay fianana nareo ray aman-dreny nahitana masoandro anisan'ny zava-dehibe dia zava-dehibe dia zava-dehibe tokoa natratrara anareo mbola nampahavelomana velany tahaka zao dia tsy manakambara loatra izay fa tena andriamanitra nomena anareo dia ao Isaia fa efatra amby dimampolo ny andimy fafolo ho antsika manareo rehetrarehetra ray aman-dreny rehetra teo zany Isaia fa efatra amby dimampolo andimy fafolo tena andriamanitra mbola lavitra lahatetsy kabary ampy arylafia zany rehetra zany ho tanteraka aminareo azo ny tena andriamanitra zao Isaia fa efatra amby dimampolo andimy fafolo tsika rehetrarehetra kosa iaraka hamaky an'izao teny zao ho tanteraka amin'ny ray aman-drentsika rehetra rehetra zany zao teny zao amin'ny anaran'i Jesosy fa na dia fianasa tempohitro ary na dia etsika aza ny avoana tsy mahiarana fampirapoto ary tsy tsoaka ny fanekeny fihavanako ho Jehova mpametrafo aminao amen eka toerana eny any nareo mitsangana mety nambavaka tsangana dolo any nareo eka toerana eny mety nambavaka mivavaka ho anareo zahay tsangana dolo ray aman-dreny fadina rehetra mivavaka ho anareo zahay mivavaka tsika Jesosy eo vanim-potoana toy izao tokoa tena fanajana ray aman-dreny vavaka ho azy ireo zahay eka ny mbola nomezanao azy fahasalamana mbola nomezanao azy koa tombona fahavelomany dia amarino atanterao izy ireo teny fanambaranao teo ary indrindra mbola ho amafisinao misy zao teny zao hoe mandra-pahantotrareo mandra-pahafotsy volo anareo dia tsy miova fa zany Jehova Andriamanitrareo momba anareo mbola hitanareo ho fokisaky fahasoavanareo ary fokisaky fahoelavelona sotra Jesosy dia hita ny taranaka maro mifandimby izy ary mihoatra lavitra hoe zany kosa Jesosy izay mba mbola amikely sisa iaina izy ireo dia ho akasikanao izay mba anjara fampitona mitanterany amin'izao vanim-potoana kely sisa mba iainan'izao dia mba misy isan'ny fahamarinana ny asa sy fikirizanaina fiazakazano amin'ny asanao dia reny misafitonahaka ny fiainana mialy azy voasarotra ao azy rehefa rahazaikana vita ny fiazakazano izy mialy aty amin'ny tany misaotra Jesosy dia mifahasoavanao ampimizaro amin'izy rehetra ho tanteraka amin'izy ireo sady hatanteraka izany mivavaka izany araka nambariny sampoly apôstôly hoe ho anareo hoe lay fahasoavako ary mbola tsy foana ny fahasoavan'Andriamanitra miara-miasa aminareo dia fahasoavako ho Jesosy tanteranaka faly anareo sotra tompo dia anao midera sy ny anjara voninahitra mandrakizay amen mazo mitoerana tompo dia hotratriny fotoana maro mitsingerina indray ny sotra tompo dia rosokantsika eo amin'ny fiaravano manokana iza ny mpampianatra sekoly alahiny rehetra zany tomboka dia raha sitrakareo dia eo meko ny mihitsy satria mandamina ny rehetra dia anjara fotsiny amin'ny sisany amba no vavaka loatra hoe misy mivavaka satria eo aho tena sahira tsy haina satria programme tsy tapoka aleo mena fotony satria mino fa hitany tsara sotra tompo tsika aloha tsy maintsy misy trano fan'izay foana katekena tsika tsy mitresy foana amin'ny amanday Jesosy Kristy velona avy amin'ny Nazareta manarak'izay ohatra ny mpampianatra sy mpilonanty rehetrarehetra dia amin'ny aravanareo zay
azo krismasy sotra nareo fa tena antoko ny fifaliana ny ray aman-dreny rehetrarehetra indrindra fa ny fiangonana tao anatin'izany a fankalazana ny krismasy zany atea mankasitraka mankatelaka nareo fifaliana na ny fatelarana zany rehetra ka eo anatria amin'izany efa miarabanareo a ny fiangonana reny tanana zany fitalia ray aman-dreny le nataony Jean Joseph banareo dia miarabanareo na vita amin'izany asany ary miarabanareo koa natratony zao taona zao taona mpifaliana taona zinareo ary taona ahafahanareo mampita foana fampianarana zay amin'ny raha tokony anareo satria ny tenin'Andriamanitra ny mampianaranareo eo dia hoentany mazany eny ny tenin'Andriamanitra zany mba hisy vokany tokoa amin'ity taona roa ity dia makasika ny fanomezana zay omenareo dia ny ainareo kosa dia ao amin'ny razam-by ao ianareo makan'izany amin'ny herinandro io satria misy desarge sy ataonareo mahakasika an'izay sy anareo tsy mitovy amin'reto zoky ray aman-dreny atsaina ireto fa ianareo zany dia mandeha akao amin'ny razam-by mampanijaranareo dia raha soa anareo dia manaovy a fety-pifaliana amin'izany rehetrarehetra dia araka ny teny ray aman-dreny teo moa dia misy vavaka ao izy zany dia izany manao azy ka dia inona mo maratry an'izany da vavaka tokoa zany tatiavintsika amin'izao vanim-potoana izao dia amenana rehetrarehetra Siratotika izay misy nanomeka azy amin'ilay fidirena satria izy mitonian'ny fiangonana eto maharaka ny fandamina rehetra fa raha ohatra mpampianatra lahy dia hitandeavana misy anazy dia haiko fantatra daholo izy ny fandaminana ka le milaza izay tsy fantatra dia sangasangany anabe fa vavaka ny mazavaka zany mitondra vavaka anareo ka mitsangana daholo ny mpampianatra sekoly anazy rehetrarehetra fa sy mpampianatra araka ny hoe rehetrarehetra no hoe nambavaka ianareo tsangana nareo na ny tena rehetra na ny tiampany rehetrarehetra zany tsangana daholo vavakantsika Jesosy araka ny teny soratra masina voalazana hoe mifampivavavahy ianareo mba hahery dia mivavaka ho andreto mpamon'Andriamanitra irery izahay hahery mandrakariva miasa an'Andriamanitra indrindra amin'ny fitezana sy fikolokoloana ny fampianarana ireo zanakay rehetra ireo zaza osy telo fotsiny aza ireo atokantranonao dia efa manatabava ho an'ray aman-dreny maika fa tsy aman-tsatony maro be reo koa efa manarivo mihitsy azy maro mitaizan'ireo nefa dia ireo mampianatra azy mitaiza azy manabe azy mikolokolo ny fanahiny dia tsy arona hoe sory tena anao tokoa ireo ka mivanimpotoana tahaka n'izao mba hatserovana azy ireo kosa hanomezana azy satria araka ny teninao dia tsy maintsy manome izahay sololo dia koa Jesosy fankasitrahana sy fisaorana azy ireo ka na dia any amin'ny birao azy no andraisana an'izany dia atao efa tonona hasitsahady izy tompo ary loatra lavitra amin'izany dia nitsotra mivavaka izay atolotra azy ataonao mbola loatra lavitra amin'izany fa tsy mahetika ny zavatra omena azy ireo ny zavatra tokony omena azy ary tsy mendrika ny konorana mihitsy tompo fa famantarana ihany na saim-bolona masy ireny fa zao vavaka zao sy tsotra amin'izao no atolotra ho azy ireo tsy raray avy ka omana ho izy ireo ny tenina hoe tsy foana kory ny fikirizana hoe ara-tompo fa olo lehibe mivaly tianareo any an-danitra noho izany io zany ho Jesosy mbola mombanareo manakariva ambara-pahatonga ny fahatampera zao tontolo izao ka tahaka ny momba any Mosesy sy Josoa mbola mombako anareo indray ka ireo sekoly alahady Israely kely ireo dia mitafita ny ranomasina mena mitafita ny rano Jordana
tonga hoe tany-kalana anavolomatan-telo raha izay dia fiainana matraka izay zany. Dia avy amin'ireo mpanomponao ireo Jesosy no hatanteraka izany amin'ny zanakay ireo. Ka dia mba misy ainao isan'ny famarinana mandrakariva izany ho soratra ny an-danitra mandrakariva ny asa vitany sy ny fanontona vitany ary ny anarany tsiraray amirapiratra tahaka ny kitana any an-danitra amin'ny anarany angataka izany. Dia anao mitera sy ny azana finaritra mandrakizay. Amen. Dia tahitompo daholo tompoko dia engania mbola samisaky ny taona maro tsingerina hatrany hatrany andafika. Satra tompoko. Zay angamba ny fampiaravana. Satra tompoko. Zao dia mositsika eo amin'ny fanatazana ny fanatitra amin'izay ary zao. Dia fanatitrantsika misy karazany anankiroa zany ny kitapo voalohany ho an'ny fiangonana ary ny kitapo grenà dia ho an'ny mikasa fiangonana hoy izay fandaminana dia maro sam-piangonana samihafa hoy zany. Dia atao viazana taminao tao dia soratra masina fa zay manome am-pifaliana no ankasitrahana dia mira moa anaty fantazana fanatitra zany dia zanakatsika ny korala na ny CFF zany. Tao atsika to.
Vy malala amin'ny tompo dia faly miaravatsika rehetra tratra zao taona vaovao roapolo sy roa arivo zao mampitoloana misy manankarevany fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ary amin'izao andro alahady fahasivy volana Janvier zao araky ny hoe taonany herin'ny tenin'Andriamanitra taona ity dia mampahatsiaro antsika isan-kerinandro zany ny voalohany fiangonana dia tezamotay zao ny amin'ny anjara vatikeny soratra masina androantsika zany eo boky ny Genesisy toko fahasivy iroso amin'ny famakinany raha ny fiangonana isika avy amin'ny kristiana tanora zanany katezaty tanànanano ampanana mahay zavatra rehetra ao anay mampahery ahy araky ny Filipiana tokefatra andininy fahatelo ambin'ny folo ampitomena amintsika manankarivany eny fahasoavan'ny tompo mbola manamitra ny fiarabanantsika rehetra ny sampana katezaty noho ny nahatrantaratsika amin'ny taona vaovao izao ilazany sy ny ampikambana ray aman-dreny ary ny voneram-piana sampana katezaty fotanterahany ny sabotsy fahasivy amin'ny roapolo janoary roapolo sy roa arivo 23 janvier zany amin'ny folo roa maraina ny fotoana fampiarabantsika ka hatraminy taona 2022 nitoerana tanterahana izany eto amin'ny FPVM amparana tanànandrano amrihana faharoa ho fandaminana dia asaina isika isoratra anarana mialohan'ny fahasivy folo ny volana janoary n'Andriamanitra reny ny voninahitra. Avy amin'ny sampana fanantenana FPVM tanànandrano ampangana fampidirana mpitiavana vaovao mampitomboina amintsika manankarivany ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo ampatsivontsika fiangonana amin'ny toetrany fampidirana mpitiavana vaovao eto anivon'ny sampana fanantenana vanitopotezana 2022 manomboka amin'ny 5 taona no miakatra mafaka miditra ho mpitiavana fitaom-pivoriana isaky ny alahady arivo amin'ny roa sasany torakandro ao amin'ny efitrano fa 318 riana fahatelo isampana fanantenana no dia manana sata fototra hijoroana manokana dia miantsy mifaly amin'ny fitoroana ny zava-mahadomelona manentana anao izay tsy mbola anaty sampana ary anatevinarana anay amin'izany asa fanontona izany farany alahady 3 janoary izao izany fampidirana mpitiavana vaovao izany manomana fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho antsika tsirairay avy avy amin'ny sekoly alahady ary nanandrano ilazana fanomboany fampianarana sekoly alahady ilazana ny mpianatra sekoly alahady rehetra ray aman-dreny ny mpianatra sy mpampianatra sekoly alahady ary ao maniriditra ihany sekoly alahady fanomboka amin'ny alahady 16 janvier zao aoriny fitaom-bavahana fidirana voalohany ny fanomboany mpampianarana vaovao sekoly alahady eto amin'ny fitandremana tanànandrano zao ny toy izao ny fandaminana dingana fahatelo hatramin'ny fahasivy amrina voalohany premier étage dingana fahafolo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo amrina fahaefatra fahatelo étage toa samy fampilaza ary toa amin'ny samy fampilaza ary entanina ray aman-dreny mba handefa ny zanany hianatra sekoly alahady araky ny fanefenina atao teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny batisa io hoe fa tonga daholo ny tompon'Andriamanitra nahatongaitra iroso ny fandoolana izany iroso tsaina firehetra ny eo am'tanatra mila hoe fitiavana mandrisy Oh
rehetra avy mipetraka isika. Dia mbola hofizana ny famankinany raha ny fivolana avy amin'ny sikopelady ihany fa zana tambony tao ampianarana sikopelady mampitomboina manariva aminareo ny fahasoavany sy ny fiadana avy aminareo manaretsika sy Jesosy hitombo amen. Dia zany ihany koa ny mpampianatra sy ny diakonina mpiasa sikopelady rehetra fa anio fa 5 janoary ny fisindana sy ny formation ary ny famelona ny fisokatananarana taona 2022 izay atao ambolena faha-efatra aorian'ny fotoana voalohany manentana antsika ho avy anarana izany ny anaran'i Jesosy na ny mampirery ny voninahitra. Dia amin'ny koranina foibe IPVM CFF fa tsara ny iveran'i Jehova sy ankalaza ny anaranao ny avo indrindra olo fiantsona isika diakonina mpiasa CFF sy sotenany avy aminy ao amin'ny efisaty tonga anaty amin'ny fifidianana ny birao vaovao hitantana ny koranina foibe IPVM na ny CFF manidiny ny taona manaraka izay tanterahana ny sabotsy fa 5 janoary 2024 fin janvier ho amin'izao manomboka ny ora folakandro ao amin'ny salle 318 na mandrimanterery any avy amin'ny sampana gaetamina ho andiakonina mpia sy sampana gaetamina rehetra fiatrehana ny andro-bavaka sy fivoriana voalohany amin'ny taona ity dia antsony isika diakonina mpia sampana gaetamina rehetra tonga amin'ny fotoam-pivorian'ny sampana ny alahady 16 janvier 2022 amin'izao manomboka amin'ny ora sasany folakandro afa amin'ny FPVM tanànan'Ampofandrana riena faharoa amin'ny fotoana io manao fiarahana ny fifidianana ny birao sy komite ny sampana no sady fiaravana ireo rehetra nahazo fahasoavana tamin'ny taona 2021 ray aman-dreny nahazo fahasoavana afa-tanadinana antsony akoa sampana gaetamina rehetra tsy akalavaka tonga amin'ny fotoana fivoriana io no sady aromavaka voalohany io ary manentana ny mpiano rehetra hitondra akanjo masina manantena ny fahatongavatsika rehetra ho fampilaza fetiany solotaratasy fiantsona mandrimantereny voninahitra ary amin'ny gaetamina ihany ary gaetamina sy mpiara-mivavaka efa fitandremana fanasando no ny fampavataona vaovao 2022 dia manasa antsika mpiambana gaetamina tsy akalavaka anavao fisoratana analana ho mpiambana manomboka ny alahady 16 janvier izao ka tsy farana raha tsy ny alahady 30 février ireo rehetra tsy mahavita izany anatin'ireo fotoana voatoreo dia iverino manana ny tenany tsy ho mpiambana intsony ary tsy manana ny zo amin'ny mahampiambana ny gaetamina azy izahay sampana gaetamina ihany koa dia manasa antsika mpiara-mivavaka rehetra izay maniry ary hiditra sampana gaetamina ho tonga ao anatin'ireo daty voalaza eo ambony ireo isaky ny alahady hariva manomboka amin'ny ora sasany folakandro aoriana amin'ny faharoa manantena ny fahapiantsika izay ary ny fampilaza fa ity no solotaratasy fanasana dia ny misy zanaky ny fiangonana ny fotsy rehetra iroso amin'ny fanamasinany fanambadiana ataovy toy ny fanomboaka seo nao ao toy ny kira Solomona fahavalo andininy fahenina tapaniaho pasteur Rejona ary manana mivady andaniny andriamatoa rakotina Bary Daniel sy andriamatoa rakotina Nahazy ary mivady ankilany dia faharamanasanaareo anatika ny fanamasinana ny fanambadiany zapony zanany Rejona Rado Heriniaina sy rakotina Nahary Liliane izay atao amin'ny fiangonana FPVM Tananandrano sabotsy fahavalo ny volana janoary 2024 amin'ny folora tolakandro Sofiniana sy Sarika na dia ny olon'hafa izay tsy mahavolo ny amin'ny fitiavana ary ny renirano tsy mahapoaka azy kira Solomona fahavalo andiny fahafito tapaniaho andany ramatoa Somalala Marizana ramatoa Sozanany Marta ary ramatoa Andiahajaky amin'ny vady ary akilany ramatoa izay Asopler Yvonne ramatoa Rakotonandianina amin'ny vady ary ramatoa Radianandianina Vincent vady faharamanasana iara amin'ny voninahitra n'Andriamanitra amin'ny fanamasinana ny fanambadiany ny zanany ny zafiny
aliahaja sofiniaina sy raha izay atiana sarika malala izay atao amin'ny FPV-tananandrano sabotsy fahavalo janoary 2022 am'folo maraina. Miravoravoa amin'ny vady malalanao amin'ny andronao rehetra mandalo teny fasily amin'ny fasily. Ramatoa andrena solo farasaondra Rachel andaminy andriamatoa raha manana ankilany. Dia faramanasana anatitra fanamasinana ny fanambadian'ny zanany raha koto ranoro na binjo sy raha nirina na dia sy tanterahana ny zoma 11 janoary 2022 amin'ny folora fiangonana FPVM Tananandrano Aparana. Na dia miononao azy tsy mahavoly amin'ny fitiavana ary mirenirano sy mampoka azy Tokira Solomona fahavalo andiny fahafito tapaniaho. Andriana Evoary Jaune tsy lavina zanaky Samolatsima fa Aromavo Ratsima zandry Andriana Evoary Jaune Samolatina sy Rahamirina Faleva Solarisa zanaky Raviaramanana Marcel sy Rayesorino Wardino. Faly manasararao amin'ny fanamasinana ny fanambadianay ny sabotsy 10 janoary 2024 amin'ny maraina eto amin'ny fiangonana protestanta vaovao Madagasikara Tananandrano. Andriamatoa tena Frederika Mivady andany Andriamatoa Ramandino Manana Andriamatoa Remiadana Mbola ankilany. Faly manasanareo anatitra ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Ranjaniena Davida Ertina sy Razafy Arlala ny Mitsoa Muel izay atao amin'ny FPVM Tananandrano Aparana sabotsy 15 janvier 2022 ny ora moa dia tsy misoratra eto amin'ny filazana. Ary fofoiko mivadiko ianao, ary fofoiko mivadiko amin'ny rariny sy nitsiny ary amin'ny fitiavana sy indravoa mosiato faharoa ny faraikapolopolo. Andriamatoa Rakotobe Armanda Fetraniaina sy Ramatoa Famantanan-tsoa Antiniaina Soniaina andaniny. Andriamatoa Ravaly Asotojo Henri sy Ramatoa Rasalama Rilala Vazomany Fantsatiana ankilany. Dia faramanasareo anatitra fanamasinana fanambadian'ny zanany Rakotobe Sofiniaina Osiarelo sy Rahalala Felana Nampianaina izay atao ny alakamisy 20 janvier 2022 amin'ny folo ora maraina amin'ny FPVM Tananandrano Besarety. Rasemo Arlala Monika Florette Razafy Mamibiny Andrianjaka Rato sy Senirina Anitra Ani andany Ranevomanana sy Raenjatovo Sankamalala Razafy Arso Jacqueline ary tovomanana Fetraniaina sy Raharola Sonirina Alimso ankilany. Dia mampalahelo fa ny zafiny sy zanany Andrianjaka Razafy Mandidy Kamo Fitia sy Rahamananjatovo Ranto dia namafy ny fifanekeny sy anamasina ny akaniny manatren'Andriamanitra ny sabotsy 29 janvier 2022 ao amin'ny fiangonana FPVM Tananandrano am'raiky folora Antoine. Andriamatoa Raverso William Ramatoa Ranelay Mainy Vololona andaminy. Andriamatoa Ramioka Rivododa Ramatoa Faramanala Perline. Dia faly manasanareo amin'ny fanamasinany fanambadian'ny zanany Raverso Raimbomanana Mikael sy Ramioka Rivo Zoly Malala. Fanamasinana dia tanterahana ny FPVM Tananandrano sabotsy 29 janvier 2022 amin'ny folora maraina. Fiainana moa tanteranao nefa dia kosa misy filazana manjo amin'ny filoana fisarana tenao maty no isaoranay Andriamanitra fantahatra ny tsy fandamina amin'ny fiainana ary ampahafantarana anareo reto dimany manaraka reto dia Andriamatoa Andriana Soa Zoe Hervé Monory natsoin'iraiky dia ny aminy aratsinainy 27 décembre 2021 hoy mivady Razoely
sony manana risara mivady nofony dia nentina niarako amoromboninkazo zay famagnerena mivalona amin'ny talata 28 décembre 2021 tany sivy maraina nentina eny amin'ny fahasalazany manamina lovasoa baradrano rehefa avy nanaovana fampifapahana teny amin'ny fasana rabe manantsoa rahapoto manuelina minoasoa dia nondomaniny ray janvier 2022 fanvahiny raitra ny taona ety an-tany mivady rabe manantsoa risara sy ny zanany imenadasony raleomapiona soromiaza mivady nirina mikaela nofony dia nampienina ao trano tsara ivovoara masinainy amarque janvier 2022 andre miaja arsora Albert nondomaniny sabotsy ray janvier 2022 tao amin'ny faharoan'ny taonany ny zanany son rivo maefa sy domoina Sirameloson mantahiry Sirameloson mantahiry sy tahiriny misafony miraitako aminy teo amin'ny folomenada soloiny ramatoa ramveuve naividia ninofo dia niara tao amin'ny trano lot de 532 bis safandro nandrefana nialatsinainy 3 janvier 2022 tamraiky mifolora nentina nanomezana voninahitra n'Andriamanitra taony etsikeny mamboara mimagarofa talohany nametrahana azy tao fahasandrasany tao araka misy andalo matsatso ambolomanga rafetrason Jaime dia nondomanginy sabotsy 1er janvier 2022 rehefa nivahiny ary taona teto tany hoy ny reniny sozanany Delphine ny zanany telo menada soloiny rafetrany Natsiotina Sikati Piandry FPVM ny zapo raitapo mivady sy niavany nofony dia niara tao amin'ny trano lot de zay 80 vavainatsinana niaratsinainy 3 janvier 2022 tamin'ny fitoatoandro nentina namezavoninahitra n'Andriamanitra tao amin'ny ekara malaza amin'ny tanatsara talohany nanampianana azy tao fahasalazany tao amin'ny malaza ravatora zavoramiadana Florentine dia nantsony miray odiny aminy ny 3 janvier 2022 rehefa nivahiny efatra am'dimapolo taona teto tany izy moa dia promotion raha-vaovao toy mivady Louis Edmond ny zanany Menada Louis Tatiana sy Louis Daniela reny sy ny taisany miraitapolo sy miraitapolo mivadiny nofony dia niara tao amin'ny trany lo IVP 202 akafotsy nialarby 5 janvier tamin'ny raitra fiforakoana nentina nanomezavoninahitra n'Andriamanitra sy nitorana teny fampinoana ao amin'ny fianakaviana tao nefitsika elona tany menatsinana mampikalina talohany nametrahana azy teny fahasandrasany teny ampahitrosy rakokavony Hajar John Joela avy amin'ny tarika leninay dia nantsony prémideny aminy nialatsinainy 3 janvier 2022 rehefa nivahiny enina amin'ny taona teto tany hoy vadiny Rajobelona volomanga lalao rainy Ramanambe Seta ary mizana telo Menada sony rakokavony radoniena tena nofony dia niara tao amin'ny trano lot de V15 bis aparina Besarety nialarby 5 janvier 2022 tamin'ny folora nentina nanomezavoninahitra n'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana IPV-tanana Ranompagnana talohany nametahana azy tao amin'ny fahasandrasany tao Ambolomasina misy taratasy fiaroparana zany teo fa tsy fiaroparana izy fa taratasy kely dia mantsofoka da itezafady eny Rafarasoa Razaka vadina mena mitopla Razaka dia mpampianana retraité tao amin'ny collège privé mondain Zokolo dia nantsony ray odeniany tamin'ny talata 1 janvier rehefa nivahiny efatra sy 10 taona teto tany
zanany dokteur Andria Menjanahary Mirina Zaka sy Volasina ny zavikeliny Mirina Mena Piano Finaritra ary nitaizany Soloiny Adjoison Célestin sy Esther sy ny zanaka manjafony promotion Sambra Zokula Teny. Nofony dia niara tao an-tany ireo azo 14 bis manako Pavony miaraka misy janvier tamin'ny foko maraina nentina namezam-boninahitn'Andriamanitra tao amin'ny epitsika ambitran'Andriamanjaka olombelona sy tao amin'ny epitsika malala olombato tamin'ny olona sasany tamin'ny nametrahana azy tao amin'ny fasiny amin'ny mamory akady lalana. Rasoa Masilano Noël Bien-Aimé Abita Bien-Aimé Fibeliman-Tananarano dia natsono iray olony aminy teo amin'ny fahadimy amin'ny valim-taonany hoy ny zanany Raha Velomano Germain Rahamarson Bruno Raha Jim Désiré sy pasteur Rahavelo Rachel zavikeliny sy zafiafiny. Nofony dia niara tao an-tranony Antsakaviro lo 2W19K miaraka misy janvier 2022 tamin'ny sivy sasany maraina nentina namezam-boninahitn'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana Fibeliman-Tananarano talohany nantena azy teny fasalasany teny Apaïtrus. Ray aman-dreny Kadala Manankarasana Jean Baptiste dia nodimany teo amin'ny fahasivy ambin'ny taonany hoy ny vadiny ray aman-dreny Kapitanina Nianta Manankarasana Ramangamianta Melina zanaka manjafony Soloiny ray aman-dreny Kapitanina Manankarasana Andriamianta Jona Aminena sy Manantena Rindra Teny. Nofony dia nentina niara tao an-trany lo 2J180 bis Ivany ny zoma 7 janvier 2022 tamin'ny sivy maraina nentina namezam-boninahitn'Andriamanitra tao amin'ny LKFM fotobe Ambodivona talohany nametrahana azy tao fasiny teny Ambohimanga kely. Rasofiny aina Ponso Hermany fantatro hoe mamy dia natsono iray tany aminy rehefa mivahiny efatra amby taona teto tany hoy ny vadiny Vary Rakomanana feno ny zanany Rasofomanina Jessica Dionela sy Rasofomanina Jody Stéphanie ny ray aman-dreny sy tafosiny ary mahitako aminy. Nofony efa niara tao an-trano lo 284 Ambotrakely ny zoma 7 janvier 2022 tamin'ny voalaza ny olo nentina natao veloma farany tao amin'ny FPB Mambotsiray talohany namitena azy tao amin'ny fahasalazany tao Mambotsiray ihany farany fazana manjoa raha sendra Jacques Risson na hoe Papabe dia natsono iray tany aminy ny fahavalony volana janoary 2022 rehefa nivahiny 7 taona teto tany hoy ny vadiny Ravoamalary Elisety Ekonina teto Fitandremana Fiany promotion fiomonana sy ny zanany Ravenantenay Lalatina Sorova ny sortenany zanany Evatamenada. Nofony dia hiala ao an-trany lo 2e89 bis Androvankestra ny Alarobia 12 janvier 2022 ray amezam-boninahitn'Andriamanitra amin'ny fiangonana FPB Tananarano miarony amin'ny trahana azy ao amin'ny fahasalazany eny Ambatomanga Manjakandrino. Eto kosa dia fisaorana izahay fianakaviany ny Claire fiandraikitra teo anivon'ny fifoazana dia manao fisaorana ny fiangonana sy ny fifoazana Tananarano noho ny fanampiana sy ny torotanana tamin'ny fotoana nahariny sy nahafatesany dia mankasitraka nareo rehetra ka ny Tompo Jesosy tokony harena amakitinareo tsirairay avy. Fisaorana ihany koa izay vady aman-janaka sy ny zavy navela amin'ny tompo lara manalehibe Robert dia manao fisaorana fiainanareo mpiara-mivavaka mpiara-miazakazaka tonga nodododina ampiona mitondra mivavaka sy mampahery ny fianakaviana. Andriamanitra sy adanana ny omba sy amany fitia anareo. Fisaorana ny fianakaviana manontolo dia manolotra fisaorana fiainanareo tonga nododody sy mampahery ary mampitrakitra ny lony tanondro
fiangonana folo be development tanànan-drano promotion tady very mpiara-miasa rehetra miavana sy tapaka sy namana educateurna sy ny lavitra andriamanitra manakaisoavana ny fomba sy tanjika rehetra mandrakariva vady manjanany ilay maneno retapoaminy fianakaviana manontolo dia manao fisorona sy fakateremana ny fotany fiangonana sampana fifoaza ny sampana fefy ny sampana serikary ny sampana mima ny korana CFF promotion firesakina ny promotion tazany marina promotion ainavao iamana manisakaiza rehetra izay tonga nampiono sy nampaheronay tamin'ny dimany amanay raha izay manana ainokina implemety andriamanitra manakarefasoavana ny amany fitia anareo farany mivadiny miray ny zanany ny zafiny fianakaviana manontolo dia manao fisaorana sy fakasitrahana ho an'ny mpitarana sy fiangonana izay tonga ny dodododo nanotrona sy nakaela sy tamin'ny namoizany malaliny rakoto arvony hajahajaona zoela andriamanitra manakarefasoavana ny mafitia anareo rehetra ny fahalavitra voreto amin'ny pasteur Marcelin dia amin'ny fianakaviany tokovavy ra zavantsalama na Solanto 10 000 ariary fianakaviany tokovavy Arnifopiska 20 000 ariary fianakaviany tokovavy Ranitry Florencia Janine 20 000 ariary fianakaviany tokoplazy rakoto aso 10 000 ariary ary amin'ny fianakaviany tokovavy ra Sozaniny Sondrelina 20 000 ariary izay no rahalany fiangonana akoatran'izay dia mpahafantarana ny Andriamanitra rehetra izay ina amin'ny tenin'Andriamanitra ataony amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra mody manomboka amin'ny alakamisy fatelon'ny folonjonana Janoary zao miola mazatra ny fianarana soratra masina dia amin'ny fanerona tanànan-drano. Izao dia ny filosofy famakina ny voady famakina ny voady nataony nampian'Andriamanitra izay nahazo valovava amin'ny alairobeno mpanenesana faniava manaranay razafiramanana ny avy isoara dia fotomaniny anarobe 22 décembre 2021 efa ny vahiny efatra ny dimampolo taona ny voatany nireny sy ny fianakaviana manontolo nofa dia fotofetaka ny fahasalazany rehefa avy masotrimon farany tao fiangonana dia PV mavaratsena tanàna masina fararakitra 10 000 ariary Ivy Jesosy rakosorana totro anao tamin'ny anasotrananao ahy tamin'ny Covid-19 sora Jesosy mifandrapolo sy mitiavanao ahy dia misy vola kely ho amin'ny ariary Jesosy manampiana ny asan'ny fiangonana ankasiraka Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy re ihany makataka vavaka dada famarariny papanay ny manasotanany Jesosy azy sy amin'izay Jesosy azy volanaovana ny asan'i Jesosy 20 000 ariary ho an'ny dada dia 20 000 ariary ho an'ny asan'Andriamanitra totany 40 000 ariary rakosorana ty Jesosy ilay tokony mekonao makasiraka indrindra tamin'ny famadianao vavaka dia manantenatrano fateronao fiainanay vola 20 000 ariary voady soratra 10 000 ariary fa ny fanamarina ny vola tao anatiny dia 9 000 ariary bonane mandady exigia 5 000 ariary dia raha misôra lehibe ny fiarahanao tamiko hatramin'izay soratra Jesosy malalo iny misy vola kely fotoanao anaovana ny daveo amin'ny deuxième étage vola 9 000 ariary tsy misy soratra vola 2 ariary fisaorana izay ho an'i Jesosy izay izaho sy ny ankonako manompo an'i Jehova misaotra fatratry ny tsingeritaona nanterahana raha bary manana Albert dia mangataka vavaka
sy fahendrena antonan'Andriamanitra sy miasana vola 5,000 ariary. Ezaka W 18,700 ariary. Fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana soka betsaka Jesosy mbola nomeny tomponandro ka nahatratrarako ny fahavalo-ny taonako mba terizo mendrika mpanomboka mbola ahafahako hanolotra izany asa napetrako tamiko vola 40,000 ariary sombonin-kazo 20,000 anengona ny altara 20,000 ariary ho an'ny mpanadio mbola WC total zany 40,000 ariary tsy nisoratra 10,000 ariary raha mpanomerana finamoa Jesosy amin'izay zavatra nampaheronao na fitotoana 2021 ary mamelany henoko vola 2,000 ariary ho an'ny sezan'ny fiangonana Romana 12 falian'ny fanantenana miareta faorina mareta mpivavahana misotran' Jesosy nohony nanatrarako reny fa 5,000 taonako tamin'ny 6 janvier teo vola 5,000 ariary ho an'ny mahantra. Ampifaliana antrano isaorako anao tompo no iroso sy fahasoavana ary fitaina manotrako ao anay dimianaka manotra ny apahany tamin'olombelona anay vola 200,000 ariary. Ka ny 100,000 ariary atolotra ikarakarana ny altara-masina. Ty Jesosy nototranao ny ampafolony volan'injo tamin'ny herinandro iny dia mangataka vavaka amin'ny dada mba handeha amin'izay tsena sy ny fiara fa tena niatraka fitsapany be tamin'ny 2021 iny 10,000 ariary amin'ny dada 10,000 ariary amin'ny fiangonana fatalo 2,000 ariary raha saorany Jehova fanahy karaza misy adimona fitainy rehetra fitahina manamo fitahina tokoa Jesosy omeno azy ny ankonako natratrarinay zavao 2022 apetraka eo ampelantananao ny maviny rehetra miandry manantena ary manotoky anao satria mpandova anao zanakao izay arokonako mandrak'izay manolotra 20,000 ariary ho an'ny dada Jésus. Amen. Tsisy nisy soratra vola 25,000 ariary procession taom-baovao vola 10,000 ariary ho an'i Jesosy voninahitra anareo ihany raha manana renay Jesosy sotranao aho fa mbola averinayna fampanjena mangataka ny fahasalamana ny aminao aho fa ianao mantenaiko vonjeo ny amponanay Jesosy sokafony masoandro mpanahy ny dada milanao raha eo zanako sy asany tanako ianao aokoldiky ihany sotra Jesosy amena vola 60,000 ariary apafolony karamako anniversaire Antamae 3 janvier sotra Jesosy vola 30,000 ariary. Anefa mivoatoetratrian'Andriamanitra sotra Jesosy mifangapono anay ka nanatrafo fotoana voatia apetrako ampelantananao Jesosy fiainanay indrindra ny mariazy mba indrindra ny mariazinay mba vita somatsara noho ny amin'ny anaran'ireny ihany ty Jesosy misy vola kely mba nitolotra ho an'ny dada Jésus sy ny ankonany vola 5,000 ariary sotra Jesosy fa tsara ianao sady tanao tsara matokony fiarovanao misotra naseranao ahy tokony ibebako ary manaky 310 vola 10,000 ariary ka 5,000 ariary amin'ny dada Jésus moa nataony ato dada Jésus zany 5,000 ariary voninkazo altara sy nisoratra vola 2,000 ariary nofy mena dada rehefa mena dada zany ka vola meny 10,000 ariary ho an'ny dada. Malaky 310 tiray Jesosy ny ampafolo izay menao ahy dia mamangataka n'ilay mivady endrika anao a Jesosy sotra Jesosy vola 2,000 ariary ho an'ny dada. Voady misotra Jesosy tamin'ny vanim-bavaka nataonao taminay mangataka ny hitahinao ny varoka atao vola 5,000 ariary ka 3,000 ariary amin'ny dada ary ny 2,000 ariary ho an'ny seza. Voady masina Jehova maro eny voninahitra tany rehetra sotranao Jesosy mitiavana sy ny famirapomenao anay mianakavy dia
apetraka feno ampilatananao ny fiainanay ny anakavokely amin'izao fotoana vaovao 2022 zao saotra Jesosy tianay ianao vola 20 000 ariary ho an'ny dady. Makasiraka Jesosy tamina nasitrananao ahy tamin'ny retina ary nahatratra izao fotoana 2022 zao mino a Jesosy vo tanteranao amin'izay ny handriko anambady iny vola 20 000 ariary atolotra raha no nisona ataonao tamiko atolotra anaovana tableau amin'ny fiangonana Foibe saotra Jesosy vola 2000 ariary. Jesosy mamila fosibina hoe Jesosy mandrafo Jesosy mamilany eloka Jesosy dia ratsiratsy hoe saotra tsy efake mitahitsy anantsika Jesosy vao betsaka ny entana vola 5000 ariary mena fiangonana somana ndray saotra Jesosy iny Jesosy apahany tamimenao ahy tamin'ny entana namiriko sy apahany tamin'ny fatrano dia mba ampitohy finompoka eo fahazotoana anao miasanao mandrakariva saotra Jesosy eo amenona vola 6000 ariary. Rakotra fisaorana ty Jesosy ilay fisaorana anao misoretra menao anay saotra Jesosy vola 20 000 ariary. Tomarika saotra betsaka Jesosy mitahinao ny zavokeko naray tao iny dadanay mbola maray makataka vavaka ediny anarany voady 10 000 ariary dada bonane 5 000 ariary davy 5 000 ariary totaliny 10 000 ariary. Saotra Jesosy amin'ny fotoana nomenao sy ny fahasalamana apeo mba hivoaka mpanresy amin'ny andro rehetra zay atrery zao vola 20 000 ariary amanga 10 000 ariary amin'ny dady efiji total 30 000 ariary. Saotra anao a Jesosy fa natsara novela somatsara na dia marary ny koronaza ianao no nanisitana iny lako pisaorana saotra Jesosy vola 10 000 ariary. Saotra Jehovah fanaka izay rehetra mpanaty eo pisaorana anaramasina salamo telonjato vola 20 000 ariary ka 10 000 ariary amin'ny fifoazana 5 000 ariary amanga 5 000 ariary amin'ny tableau verina total 20 000 ariary. Jesosy malala misaotra dia raza voninahitra dia mamorery ihany misaotra tamin'ny fitantananao fiainako tokatranoko vola menao fahasalamana fotoana vaovao fanasitranana tamin'ny retina fitantananao miasa fivelomana ty Jesosy rakitra tamin'ny farany taona 4 000 ariary afolo karana Desambra 16 000 ariary anaovana ny seza fahalatoko hoe 16 000 ariary. Saotra Jesosy fa manana ny heviverana anay kokoa ianao fa na dia tsy afaka tamin'ny kokoro azy za Jesosy dia mbola nomenao tsara lavitra dia makataka vavaka avy amin'ny dada ao amin'inona amin'izay atao rehetra amin'io asa vaovao io vola 20 000 ariary tsy tsara 15 000 ariary amin'izona ny asan'Andriamanitra 5 000 ariary amin'ny dada namena atoandro. Saotra Jesosy ny amin'ny fitantananao ny fiainanay dia mamendrika fitantananao ny valiny passe sanitaire ny zanakay izay ny fianarany ary ny asany mangataka irany CFF makasiraka ny fitantananao ray vola 10 000 ariary. Voninahitra eo an Jesosy
305 manambara zany fa mbola mivavaka foana Jesosy dia mbola mankahitsika manakariva ary hatramin'ny farany amin'ny fivavahana. Dia fanamarena kely fanentanana avy amin'ny fiangonana tokoa mamety misy amin'ny fidireneny rehefa mahaino zao dia taratasy kely ireny mety ambony kely be raha hitantsika somary kely fa tsy dia atao mivalapatra be loatra amin'ny taratasy misy ka taratasy kely oatra dia sarotra vakiana fa misy taratasy fanaovana eo dia mba ahingana ny raha fiangonana dia mivoninahitra narimariabery any ary fiatana kosa ho an'ny manompo sakasitrany sorako. Misy filazana farany ity noho ny salamana ho anareo fa tany manakariva mba na ny didy nareo dia atena ny pasteur Martin ny raha Jean-Louis zany ireo vavaka natao ireo taraina sy tanao izy ireo antsona atao manalina efa voaray toto aza matahotra fa voaray tsara mihitsy mivavaka elo na ireo fitsapana azy mandary fitsapana tsika mandary fitsapana ianao ireo siedra mafy tsy voalady tsony hita toto fanatoto avokoa io izay mety asoanao ataony daholo noho izany aza matahotra ianao fa mbola hitany ny atsaina mafy fa mijery ianao izy ary mbola isy ton'Andriamanitra dia maninona aza matahotra dia dimy voalohany amin'izay ihany eto antsika aorinany vavaka sy mitsotrano vavatsika misotranao dia misotranao dia misotranao dia Jesosy satria tena tsapanay fa tsy mba mandaiky ianao ary marina mandrakariva ny teninao fa herinandro zay mpanomponao mitsy ano nahitany zao fahitany zao tahaka raha tena toandro reraka dia reraka dia reraka dia reraka dia nanantona ka miteny hoe tata tena reraka aloha zany dia nanantona koa raha lasaro dia hoy ihany tamin'ny raha lasarona hoe tatano izy sara tatano izy ay ty androanytika indikany Jesosy ary antso ny raha eman-dreny na dia tokotro afaka ty aza tena ameditsa ndraiky tany amin'ny fitandremana fa na eo feo fotsiny any dia nangoraka tao anaty tao satria raisiko hoe ianao ny antso azy Jesosy raha mba mety afaka vianao ampivavaka fotoana voalohany ety amin'ny tananao hitramy fito rehefa vita ny anjaranao afaka mantehanao anao za fitandremanao na naiky satria ny raisiko tena hoe Jesosy miteny tany ay zay ka ny hevitry misy Jesosy sadaikatra ihany tokoa tena ary torakovitra kely ahy teny an-tahanarana eo feo teo hoe miverena ikenanao nefa misotranao fa mihainy vavaka anay tokoa aloha Jesosy ary namarina ny teninao ka tsy adiminay mbola manamafy fivavahanay mivavaka ho aniny ray aman-dreniny Jesosy inany ray aman-dreninay spesialy iny Jesosy mbola irinay dia irinay rakatanay Jesosy itokina aminao mbola nomezanao azy tombona ampy-pahavelomany mbola nomezanao azy esy tanjaka fahasalamana sotranao mbola nampisirinao ihany izy salama tsara ary io mbola afaka natateraka fotoana telo fa mifitsonjovana iazy kosa araka ny teny mitokona teo aleo aloha
tsy fizanona miresaka ela loatra izy ka dia eto ampamarana Jesosy rehetra izay zanaka rehetra fiangonana rehetra tsotra mivavaka azy ary koa nivavaka ho azy irinay dia irinay ary mbola fanorinay mbola iarana aminy Jesosy ka ny asany devoly sy ny asany satana rehetrarehetra mampiorosy mampitahotra indrindra zao valanay na coronavirus izao anio zany dia arodanay roana amin'ny anaranao tsy areketsana fahefana aminay tsy narakaraka anay ary tsy narakaraka ny ray aman-dreny iny ka mariny teninao fa misy efy fahefana ny teninao araka ny teninao hoe izay mino a ny asa ataoko no ataony tso ary anao asa lehibe no izany ary satria zavaka any amin'ray roay devoly dia atosanareo izy fa izao famantarana izao no anaraka izay mino amoka demony amin'ny anaraka izy teny amin'ny teny izay tsy mbola hay izy andray ny anarana izy ary na dia misy soa zava-mahafaty azy izy a dia tsy ampanininazy zany amety an-tanana marazy dia sitrana izy koa amin'ny anarana rehetra zany fitarainana izany Jesosy tsy manakamarika ohatran'izany tsony fa tsotra ihany fangatana aminao raha mba sitraka ekeo zany fangatana sy fanoriana rehetrarehetra zany ka mba hamarina aminay ny teninao hoe tongava aminareo ary izay rehetrarehetrasinareo fa zay nakataka dia nahazo zay tany dia nahina zay nanodona dia novoay soa Jesosy jereo ny firenenay jereo Madagasikara jereo tondra rehetra manomboka ny firenena tomisy namara tomisy atsokaziny avy samy jerenao madinao ary fitapaheresana fifahelena esitantaka fahasalamana Jesosy ampandroso anty firenena tia ampiadana sy hofinaritra ny firenenay ary ka mitsaka eo ty firenenay ty mitsy ny filazano tsaranao ny teninao Jesosy
indrindra Jesosy ny fifoazam-panahy mba hatonga ty firenena tia hivavaka amin'izay tena hifoa amin'izay ka tsy an'Andriamanitra afa hivavahana intsony afa-tsy Andriamanitra tokana rery any dia n'Andriamanitra baiboly raisy zanaka sy fanamasina mba ho marina ny tenao ampitany sy firenena ty hoe sambatra ny firenena izay manana Jehova ho Andriamanitra hatrizay Madagasikara manao Kristy Kristy kosa dia ho any Madagasikara sotra Jesosy izahay rehetrarehetra Jesosy nifanaiky mba ho vava ray saina ray fanahy ray no raha rehetra miara-makataka sy mitaraina manao hoe Jesosy eo vavakay sotra Jesosy rainay eo izany tanitra mamasina tonga e mazakanao atao hoe sikaponao etiatana eo izany sara zaonay ary mamelany tahaka ny severina taminay ary santonay amfakapana manafahanay ratsy anao matakana sy hery ary voninahitra makazay amen raisoary any tsodrano sy tolona amin'ny anaran'i Jesosy fahasoavana Jesosy Kristy tompontsika ny fitiavan'Andriamanitra ray ary fanambasina ho rehetra dia mitombo aminao aza manitahotra aza merikerika foana fa fombanao iko amin'ny tantanao ny tanakavanany fahamarinao hita ny hafanao tsy hitanao ny lafo ary hitanao ny anao tsy alavitra anao ny rano be fa zany Jehovah ka tahaka ny famombanety koa izany no mambanena tsy azo mpampango mbola hanombako anao koa tsy azo satana mandrakizay dia mandehana amin'ny fifaliana tomponao fa amin'ny fifaliana no ivoanao eto ary amin'ny fiadana sy ny fahasalamana matetika no hitondrako anao sotra Jesosy dia anao dia anao ny azy anao ny voninahitra Andriamanitra izay manao hatramin'ny taloha izany ary mbola toetr'izay anao mandrakizay sotra raha io amen. Andriamanitra rery any